Kilasy tompoko vavy, faly miara-patsika izao mitsoreto dia ny président ny conseil d'administration ny sioka na ny serasera iombona ny olom-pirenena ho kalitaon'ny ataotapavao. Voninahitra ho anay sioka no mandray antsika androany, fisaorana manokana sy fiarabana atolotra ny ministry ny arena kibon'ny tany izay mbola ho avy eto izy fa miandry kely minitra vitsivitsy fotsiny tsika. Fisaorana ihany koa no atolotra ho an'ny ATM Madagascar, ho an'ny OCE, ho an'ny Transparency International Initiative Madagascar, ny mpandraratsy miankina, ny syndicat national ny ny pierres précieuses et industrielles de Madagascar, isika firaisamonim-pirenena izay tonga eto, tsy adino ihany koa ny misaotra ny olom-pirenena izay namaly ny antso. Anio isika zany dia hiatrika ity fandarana manokana mikasika ny fitantanana ny arena kibon'ny tany izay karakarain'ny sioka. Mamela ahy ianareo raha anao tsara kely hoe iza moa zany sioka zany. Ny sioka zany dia presse indépendante ny société civile izay namorona azy dia ny hetsika roy, zany hoe ny firaisamonim-pirenena malagasy ny vondrona tao anatin'ny hetsika roy. Lalana lavabe zany no nahatongavanay teo satria rahantsika malala zany ny tontolo ny ain'ny vakijery izay nisy fotoana nisy teritery sy ny karazany teto Madagasikara fa tsy namelanay firaisamonim-pirenena raha tsy tafapetraka le ain'ny vakijery ny firaisamonim-pirenena. Izahay dia mitodika manokana amin'ny tombontsom-bahoaka. Izahay dia mitondra ny feon'ny vahoaka. Izahay tsy manao politika nefa kosa sady tsy abus lucratif. Zany hoe ny statuanay zany dia ONG. Amafisina ihany fa ny sioka zany dia mamesehatra ho an'ny olon-drehetra eto Madagasikara, zany hoe ny hery rehetra eto Madagasikara dia omenay sehatra zany. Izahay dia mandala hatranatrany ny atao hoe aitondra zany hoe amezana sehatra ho an'ny olona rehetrarehetra zany dia ahafahana miteny mitondra avy ny feo an'ny olom-pirenena, mitondra avy ihany koa ny adisika izay ataon'ny firaisamonim-pirenena, fa indrindrandrindra ihany koa dia ny fandalana ny atao hoe nitondra ny anjara brikinay zay amin'ny fandalana ny demokrasia sy ny fitondrana tsara tantana. Izay no ela fa antenaina fa izao débat ataontsika zao zany dia hitondra fanokafa-tsaina, fanazavana koa ho an'ny rehetra zany mikasika ny aya rehetrarehetra manodidina ny arena kibon'ny tany. Fa indrindrandrindra ataoko hoe ny FDB ivoaketo dia afaka hoentina tsara amin'izao tontolon'ny fanavaozam-pirenena izao. Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy, omenantsika zany ny sehatra androany hanao an'izay débat zay. Saotra tompoko. Mankasitraka anao Madame Eliza, etỳ am-piandohana aloha dia tsara ihany azavaina ohatrokoatra ny ahoana ny fizotra ny fandaharam-potoanantsika eto mizara tapany roa ny fandaharana zany ny tapany voalohany no iresahana miaraka amin'ireto mpandray anjara ireto ao amin'ny tapany faharoa kosa dia andray anjara isika mpanatrika afaka mametraka fanontaniana izay tiantsika ho apetraka ho an'ireto mpandray anjara ireto ao anatiny izay hoe sehatry ny arena kibon'ny tany izay. Iroso amin'ny fandaharana risika.
tomboky lasy tomboky vavy tonga soa indray atao anatin'izao fandaharana manokana izao fandaharana izay tanterahany sioka moa izy ity iresantsika indrindra ny momba ny sehatry ny arena kibonitandry ka tiarandriariny irina no mpanao gazety iaraka amintsika atao anatin'ny fandaharana iaraka anolotra amiko ny fandaharana ihany koa andriamatoa ndranto raha zaka manarina miarabanao tompoko miarabanao ka dia miraba atsika menakavy manatrika miraba ny vahintsika tonga eto androany ity moa le stylenay ao amin'ny sioka mahiny vakijery ny firaisamon'nym-pirenena dia misy journaliste professionnel anankiray fa misy eo amin'ny firaisamon'nym-pirenena koa izay mpanamora zany za zany namikiravaty be reto tsy anisan'ny anontaniana fa le za le manontany eto fa zany hoe tsy mahasakana ilazako ny heviko any keo rehefa afaka amiteny dia amma alliance vargasy any nefa satria rehefa niteny teo madame la présidente dia anisan'ny mpikambana amin'ny filakevim-pitondran'ny sioka zany ny alliance vargasy ohatra nyrety soratra etsy ambony rety ny M6 tatao plateforme nationale ny ravitsara CCOC sy ny SIF dia tia koa tafita le fandaharana zany ao anatin'le style GPS ozy zay zany hoe fiaraha-mikeo-doha ny domaine de la société isan-karazany gouvernementa léger de privé lepe de société civile zany ny transparency internationale moa ny eto izay zay amany fanazavana azoko atao aloha hatreto fa dia averiko any amin'ny katia ny fitenenana anakevatra moa no mpandray anjara izay resadresaka amintsika androany andriamatondranto ny ministra Karl Andriamparana izay ho avy eo ihany moa izy fa no izay hoe olana kely amin'ny resaka fotoana izay fa mbola tonga eo izy resadresaka amintsika fa atomboko amin'ny eto akaiky eto avy hatrany nisy fanolorana ireo mpandray anjara Andriamatoa Randriamanga Jakia avy amin'ny syndicat national des acteurs de pierre industrielle de Madagascar miarabanao tompoko tonga soa atao anatin'ny fandaharana eo ihany koa Andriamatoa Rakotson Landy avy amin'ny orinasa QMM miarabanao ihany koa ankoatra izay dia nisy avy amin'ny firaisamonim-pirenena ihany koa Andriamatoa Ramaherson Valéria avy amin'ny Transparency Internationale Initiative Madagascar araky ny efa fampahafantarana izay navoakantsika ny makasika ny sehatry ny arena kibonitandry ny momba ny refondation na ny ataontsika hoe fanavaozana izay entina ao anatiny izay sehatra izay io indrindra no irosoantsika amin'ny fanontaniana voalohany ndranto avy hatrany dia hitodika eto amin'ny orinasa QMM sika rehefa miresaka n'izany hoe fanavaozana ty amin'ny sehatry ny arena kibonitany izay ohatra ny ahoana ny andrasanareo na ny fahitanareo an'izay misaotra betsaka nambe ny fitenenana miarabantsika menakavy aloha tafara eto indray tsika raha resaka hoe fanavaozana lafikevitra ray izy io hoe fampiarana tsara ny lalàna izay misy ary tokony atao amin'ny ara-tsarany sy ny zava-misy izay mitranga fa raha tany aloha tany alaiko fotsiny ohatra ny noty dia manova lalàna ataoko hoe tsy tokony hipoitra amin'izany intsony angamitsika fa amin'izao hoe resaka fanavaozana dia tokony andeha araky ny fampiarana azy ny lalàna indrindrindrindra amin'ireo mena sehatra koa indrindrindrindra ny any amin'ny ataoko amin'ny teny vahiny communauté zay tokony hisitraka ny fitsandrahana eto Madagasikara ataoko teny fohy aloha ngamba fa mbola manana tenena reto namoaka reto mitodika ato amin'ny syndicat ara-drary no izy teo raha miresaka n'izany fanorenana izany zany hoe fanatsarana indrindrandrindra ty amin'ity sehatra ity ianareo anisany ataontsika hoe misehatra ao anatiny sehatry ny arena kibonitany io ahoana indray ny fahitanareo an'izay indrindra na mainy fitenena toko faly miarabantsika rehetra manarika amin'ny fandarana sy nympandray anjara rehetra ary manolotra fisaorananareo sioka nanao amin'ny fandarana ny fahitanay ao amin'ny sehatra misy anay dia zava-dehibe aloha na tonga avantsika amin'izao fotoana izao amin'ny raha ntsika malala ny fametrahana ny code minier nanomboka tamin'ny taona 2023 efa ela ny ndrasana an'io tafapetraka izy zao fa ny any amin'ny fampiarana azy angamba no hitanay hoe tena zava-dehibe dia ihany koa ny fijerena ny toyany dia mifametrahana ihany koa vina
mety enti-panitsina na fanatsarana satria samy anatanteraka daholo rehefa avy eo a aorianan'izay dia tokony isy hevitra avy amin'ny tsirairay avy mpandray anjara ao anatin'ny sehatra. Ohatra ny any manokana dia amin'ny sehatry ny artisanal dia hitanay hoe misy tsy tovizany any amin'ny grande mille zay tokony andraisana ary afahanay mitondra n'izay hevitra zay ho fanatsarana satria ny secteur minier raha antsika malala fa pilian'ny économie malagasy io ary zavatra ngeza be no andrandraina avy amin'io. Ny fomba nahatongavana amin'izany nefa ny tena tokony karoana ary raha jerentsika le izy dia tsy maintsy fiaraha-miasa ny fanjakana sy ny mpandraharaha zany nahatongavana ao anatin'izany ka raha tsy mandinika tsara tsika zany hoe ahoana ny atongavana amin'ilay objectif dia mety verimomoka ihany fametrahana an'ilay koty. Sotra tompoko. Mankasitraka anao ihany koa ny avy eo anivo ny firaisampirenena aiza hoeza ny hevitrinareo mahakasika an'izay hoe inona zany tena andrasana na inona ihany koa mety hoe tolo-kevitra entinareo ahafahantsika tena mahazo an'izay hoe fanarenana na sy fanorenana aty amin'ny sehatra ny arenan-kibon'ny tany. Ie raha ohatra ka zany tsika hiditra amin'ny refondation dia raha ohatra ka hoe ny fitrandrana arenan-kibon'ny tany no hitondrana anazy azontsika atao zany ny no ataontsika hoe mitarika an'ilay fivoarana zany hoe développement amin'ny alalan'ny resaka fitrandrana arenan-kibon'ny tany fa izy io nefa tsy mijanona hatreo amin'ny fampiarana ny lalàna sy fanavoazana ny lalàna ihany fa miditra hatrany amin'ny engrenage rehetrarehetra. Zany hoe raha amoy zany tsika resaka fanatsarana ny fitrandrana arenan-kibon'ny tany ao anatiny ao misy ataontsika hoe secteur hafa izay izay hoe tiana ho ampiakarina miaraka aminy ao anatiny ao ny ohatra resaka environnement sy resaka social resaka tsika hoe hitondra zavatsoa amin'ny resaka social ilay fitrandrana arenan-kibon'ny tany napetraka ny lalàna mifanaraka amin'izay hoe nampiana ireto karazana disposition ireto mba hisiny zay tombona amin'ny resaka ara social zay. Eo ambadika eo nefany misy an'ilay famotehana ny environnement. Inona koa nefany ny disposition tokony ho raisina mba ho hisy zany zay karazana compensation zay. Dia ao anatin'izay koa nefany misy ireo karazana ataontsika hoe tamberimby na ireo karazana revenu bangona amin'ny tokana amin'ny teny tokana manahoana indray zany ny fampiasantsika n'ireo revenu minier ireo. Misy milatsaka any amin'ny kitapom-bolam-panjakana, misy milatsaka mankany amin'ny commune, misy ireo RSE dia misy ireo fonds isan-karazany. Raha ohatra ka avy any amin'ny secteur mine zany ireny ho ampiasaina ho amin'ny tokony ho izy ve ny vola azo avy amin'ireny fitrandrana ireny satria tsy miverina intsony ireo ressource naturel nitrandrahanareo fa ny vola izay miditra no hoezana ho avadika fampandrosoana. Eo anatin'izay koa raha resaka économique ny resaka fitrandrana arenan-kibon'ny tany zany dia tsy mijanona hatreo amin'ny resaka ataontsika hoe revenu minier ihany fa misy koa ny fampandehanan-draharaha izay ataon'ny orinasa ao anatin'izay ataontsika hoe fitadiavana ireny akora isan-karazany ilaina amin'ny fampandehanan-draharaha isan'andro ny orinasa. Dia raha tena hoe hovizina zany ilay fampandrosoana amin'ny alalan'ny fitrandrana arenan-kibon'ny tany ny fahatongavan'ireo fampiasam-bola mavesatra ireo ve moa ve ny dépense fampiasam-bola ireo ve voaabsorbe ny vitan'ny mpandraharaha malagasy zany no mamatsy an'ilay orinasa ngeza be eto Madagasikara. Fa raha tsy vitan'ireny orinasa kely ireny PME sy petite entreprise mamatsy an'ny orinasa ngeza dia lasa any amin'ny orinasa avy any ivelany foana zany manao prestataire n'ilay orinasa ngeza. Dia eo anatin'izay zany tsika raha resaka hoe fanavaozana amin'ny
fitrandrana ilay nakibony tany a dia ireo karazana engrenage rehetrarehetrareo zany dia tokony miova ao anatin'izay mba hifandray marina tokoa ao anatiny rehefa mampiakatra ny performance ny secteur mine zany tsika dia tokony fanaraka amin'izay zany ny rehetrarehetra ny engrenage rehetrarehetra manomboka any amin'ny environnement, resaka socialy, resaka industria, orinasa, environnement sy ny finance ao ambadik'izay. Zay zany ny hevitra avy aty amiko manokana. Ya, sotratsika menakavy namaly niny fanontaniana iny mikasika ny fanavaozana moa zany efa nanomboka nanatsidika ny resaka lalàna ianareo teo dia ny fanontaniana tiana apetraka manaraka zany dia mahakasika ny lalàna sy ny fampiarana ny lalàna. Tamin'ny 2023 isitsika no navoaka ny fanavaozana ny réforme ny code minier anisan'ny fanontaniana anankiray lehibe ny hoe nanaraka tsara ve ireo décret d'application tokony niaraka tamin'iny lalàna iny ary nanavoaka ary le code minier mbola betsaka ihany koa mbola menimenina hoe efa maninona ohatrany misy fiangarana tampoka amin'le izy hatramin'izao hoe neny même moa iny hoe convention d'établissement iny neny sasany LGIM nivoaka ny code minier dia misy mbola manao sosikevitra sam'izao fotoan'izao manao hoe fa maninona raha tambatra ireo fa tsy saratsarahana ohatrany hoe zavatra renakibony tany iraisany io ihany maninona raha tambatra ao anatina lalàna anankiray dia mamaly n'le sady fanontaniana ihany koa amin'ny zavatra ny teneny transparencité hoe tena misintona marina hatreto aloha ve ny investisseur eto Madagasikara ve zao ny code minier vao navoaka iny ary ny lehibean'ny fanavaozana moa ny filohan'ny fanavaozana tany ivelany teo dia nanambara tsara mihitsy le hoe tokony nisy transformation locale zay vao ahondra ny tirarary ity lalàna navoaka tsika ity ve efa misy an'izay sa mbola anasihana ndraika sao dia mbola anasihana indray dia aloha atambatra daholo ihany izy rehetrarehetra zany fa sady le fanaovana ny lalàna ny fampiarana ny lalàna tsika eo zany tsika mihanahana foana hatreto fa le sehatra ve tena mandroso amin'le fampiarana ny lalàna sy ny lalàna ataotsika le izy zany tonga dia alefako le fanontaniana dia ty amalina reo mamaly fa ny tena marina tokony le ministra aloha zany tokony anisan'ny amaly voalohany zany tsy misakana ny famalitsika za mbola mahatsiary hoe ty fanontaniana mbola apetrako amin'le ministra rehefa tonga eo izy satria ministra tao anatin'ny chambre de mine izy tany aloha niaran'ny tolony tsika menakavy tany amin'ny assemblée nationale tamin'ny fanavaozana n'iny code minier iny dia anisan'izay sizy ny samy mifosa taty aoriana tamin'ireny hoe aiza ve raha ngaty dia amin'ny loi de finance 0,19% loi de finance fotsiny no amin'ny secteur minier dia ministre izy zao zay zany apetraka eto nisy fanavaozana nataony ve tamin'izay lafin-javatra zay satria tsy minina ihany tsy minina ihany minina raha tsy diso ny atsasaky ny exportation eto Madagasikara minina fa ny ressources naturelles rehetrarehetra eto Madagasikara dia tena grande braderie daholo satria tsy misy mpiasa-panjakana tsy misy fitaovana any amin'ny terrain ny police de mine nge any amin'ny chef lieu de province fa nefa feno vata Madagasikara tsara be ny tranon'ny BCMM ry amin'ny BC fa tsy amin'ny mine io fa ny BCMM tompoko fa le secteur mine le ministère mihitsy zany ny anontaniana eto hoe maninona ny tao ambany be na ny rang protocolaire na ny budget natokana ho an'ny mine amin'ny loi de finance nefa sehatra anankiray tokony hampandrosony ty fireneny ity io sehatra io dia zay atsipoko aminareo rehetrarehetra le fanontaniana momba ny lalàna zany ny resahantsika mahafa-po ve ny lalàna amin'izao fotoan'izao tompoko raisiko le fanontaniana fa tsy manenina naraky ny laziana teo que même mananany anazy ny lalàna ny tena moa mahay lalàna ny tena dia raisina ndraikitra le code minier io aloha tsy misy ny hoe tonga lafatra io zany atao foana izay atao azy manaraka amin'ny zava-misy zay angamba no tokony ho izy amin'izao fotoan'izao tadio tsara fa ny lalàna eto Madagasikara amin'ny code minier dia hoentana tokoa hoe hisintomana ny mpandraharaha ny ivelany mamaly an'izay ve le izy za manokana aloha raha nanao ny fanadihadiana tao anatin'le izy azo lazaina hoe tokony hamaly ihany fa misy pitsopitso maromaro ny zavatra iadiavin'ny mpanambola dia ny stabilité aloha ao anatina stabilité teneniny dia hoe
iova ve io afaka firy-taona sa tsy iova indray io dia manao ahoana ny lafiny politika manao ahoana ny fitantanana ny zavatra alohan'ny ny orinasa zany ao anatin'io a tena miatsaika tokoa ny amin'la fampandrosoana ve satria tadio tsara fa ny orinasa tsy eto Antananarivo fa any amin'ny tany lavitra any dia rehefa any izy a tsy mifanjakana ny teny akaikina azy fa ny mpiara-mombonantoka ny fiarahamonina zany any anefa ady lehibe anankiray indray rehefa any misy olana maromaro mitsangany dia eo koa ao anatin'la code minier vaovao io a misy andraikitsy ny tsiraray eo ka tokony anana fanjakana matanjaka aloha tsika zany io afaka hiaro tsara ny mpandraraha dra ny amantsy ny mpandraraha mety miravoravon-tanana rehefa tsy eo le fanjakana matanjaka hiaro azy fa ny fijanonana anankiray raha hoe tena mpitsandraka vola be ny lany dia mahatonga ny zareo a hiempotra hoe raha tonga ny Madagasikara ve milamina tsara le izy dia izay zany fanontaniana mipetraka foana za mino fa manomboka amin'izao fanavozan'izao mety hisy ino moa zany ataoko hoe hiezaka ataon'izay mpitondra eo a ametraka tsara n'izay andraiky ny tsiraray satria fandraisana anjara ny andraikitra dia mampitombona ilay firenena ny zavatra hitantsika fotsiny sary zao anankiroa tena orinasa eto Madagasikara raha ny fandrarana ny tena hoe ny QMM sy ny Ambatovy misy leo kelikely reo fantaniana tokony apetrakintsika maninona nareo fotsiny aloha apetrako amin'ny rehetrarehetra zay hoe tena niezaka ve tsika zany sa hoe anova lalàna foana dia eritreritra hoe somary mitsaingika kely a satria zay mahita an'izay azao a le kely ananantsika ireo a korotana daholo izy rehetrarehetra varamada QMM na ikroma na Ambatovy nanana problème raha miresaka communauté sy fizaram-boly indray eo miresaka tsy resaka environnemental fotsiny fa resaka hoe social sy resaka politika indray zay izy firaisy ambony pirenena zany mieritreritra hoe bonus de contrat fotsiny ve tediavin'reto fanjakany reto sa le tena développement social et économique tokoa dia zay linao manontany an'izay mantsy dia hoe niteo ary tsy vitantsika mandaminazy ka mbola apiditra an'izy andray le izy angambany a tsy hoe apiditra an'izy andray fa tokony apiditra mihitsy ny tena mariny tsika tsy androso raha tsy misy industrie eto Madagasikara zay aloha dia tokony ananantsika ao anaty eritreritra fa hoe minier sa zavatra fa mety daholo io ny zavatra tokony tsaroana fotsiny angamba indrindrindrindra atao amin'ny secteur dia ny hoe fanomezana asina ny fiarahamonina ny tiako lazaina zany dia hoe alohantsika hitondra mpitrandraka dia aleo aloha miresaka amin'ny fiarahamonina hoe ekenareo ve ny fisianyity orinasa ray ity sa tsy ekenareo a dia inona ny tombontsoa azonareo a dia inona ny fanarahantsika amin'ny fandehanan'ny fijana satria raha vao aty ambony io no mandeha dia lasa ohatrany hoe didy-jadona fa raha ny ambany no mandeha dia efa fanarahana mahatonga ana amin'ny teny izany mantsy tamin'ny Rio Tinto tonga teto Madagasikara dia nisy mihitsy ny fanarahana tany amin'ny région hoe développement avec QMM sa sans QMM dia ny andro valitenin'ny région ny Rio Tinto vao nanapa-kevitra tamin'ny 2005 hoe izahay zay vao nanao étude de faisabilité sy ny financement hoe rehefa nyteny le zao hoe développement avec QMM dia zay ny mba fampizarako kely hoe ho an'izay orinasa ho tonga zava-dehibe loatra ny fahalalana ny eny an-kanja sy ny hevitra ny eny an-kanja izay manome asina azy satria ny fanomezana asana n'ireo fiarahamonina ireo dia zava-dehibe hitsofoany ao anatin'ilay projet zay ngamba aloha no atreto fa meko ny namako indray ny fitenena mihevitry ny pierre industriel mahakasika ny lalàna sy ny fampiarana azy
entoko nisaotra indrindra ny avy aty aminay aloha mazava ho azy fa raha miresakitsika ny lafa ny fitrandrahana dia tokony hoe izay asoan'ny firenena aloha zany amin'ny akapobeany ny tena jerena zavatra misy a nametraka ny koditsika atoko hoe tsika satria nisy famolavolana ny raha natao a na mpandrarany na ny administration fa ho anay le kody mipetraka tsy voatery hoe ho feny tanteraka io mety misy amin'le pitsipitsy nazavaiko teo hoe mety ilana fanovana fa kosa aloha tokony ho ampiasaina izy aloha hatreto a efa manomboka mampiasa sika efa opérationnel zao ny kody nanomboka 2024 2025 efa nisy décret d'application navoaka makasika ny fampiarana ny kody mety mbola tsy feny tanteraka tongotsika zao a 2026 raha nahita teo a nisokatra ny gelana permis ny fisokafan'ny gelana permis a amin'ny akapobeany dia azotsika heverina hoe misarika ny vahiny a ampiasa vola eto amintsika fa raha ny fijerinay a sy atoko eo ny fijeriko amin'ny maolo-pirenena tsotra fotsiny a dia hoe tokony anjaratsika malagasy toko hoe malagasy fanjakana miaraka amin'ny vahoaka no mametraka lamina aloha amin'ny fomba hoana no entina irahana miasa amin'ireo vahiny ireo ohatra anatin'izany a efa misy teo ny mpampiasa vola vahiny a ny tansaitsika teo a izay ahitana olana mazava ho azy fa matoa misy ny olana dia misy zavatra zany a tsy voafaritra mazava tao ny hitako important na manokana sy amin'ny sehatra misy anay a le fijery dia hoe tokony mametraka an'izay lamina zay tsika miaraka amina suivi sy évaluation dia mandeha étape par étape le izy a dia jerena tokoa hoe tena miteraka vokatsoa ny firenena ve ny fampidirana an'ireo mpampiasa vola vahiny ireo mazava ho azy fa ny sehatra zay tsy afaka sitrahan'ny malagasy no ny antony maro samihafa na ny amin'ny côté finance na mety zavatra maro samihafa dia tokony rahantsika amin'ny mpampiasa vola vahiny fa tsy mijanona eo fotsiny hoe andeo hiara-iasa mpampiasa vola vahiny na andeo tarihana na mpampiasa vola vahiny fa inona aloha le fepetra apetrakitsika irahana miasa amin'ireo ka tena afaka antenaina tokoa fa hiteraka fampandrosoana sy vokatra ho an'le firenentsika izay aloha zany ny avy aty aminay ny zavatra tena important tsy mora ny atongavanao anatin'izany kanefa kosa tsy maintsy anjaratsika aloha no mandinika an'izay fa tsy hoe efa miantso an'le mpampiasa volontsika dia eo tsika vao za tsy tena mamorona convention fa ny code minier sady lalàna ny guide raha andeha moa tsika ka tsy hanaraka ny code minier dia ahoana tonga dia hosamborony fanjakana fotsiny eo satria tsy manaraka code minier io nefa raha ho ampiasainao ataonao guide mety tsy ho ampy le izy fa namarena kely zao ohatra ataoko tany aloha zany petite mine zany tsy hita trace zany tao anatin'ny sehatra ohatra zao grande mine ihany ny fahalalan'ny olona sy ny chambre de mine ihany ny fahalalan'ny olona ny mpisehatra ny petite mine nefany a dia ireo malagasy misehatra rehetrarehetra ao anatiny io fitrandrahana na ny fikirakirana ny arenakibony tany io izay voafaritsika ao anatin'ny préa miditra hatrany amin'ny zone d'encadrement sy ny amea zay navoaka farany teo a tao anatin'ny fanapahana io a ireo anefa tena miteraka fiarina be da be mihitsy ho an'ny malagasy ny eto amin'ny andrenivohitra ny hitatsika fa any ambany ravinahitra any a dia tena miteraka fiarina ngezabe satria nandalo tao anatin'izany zahay ary raha tsy mahadiso a dia atsovo kely fotsiny hoe zany nanangananay an'ity syndicat ty fa teo aloha zay mpikambana tao anatin'ny vondrona mpanao ny exportation ny pierre industrielle de Madagascar ankehitriny zay nanao ny syndicat io a no ny fahitanay ny olana mitranga sy ny fampivoarana zay tokony azo atao a metomboka any amin'ny chaîne de valeur na exploitation io jusqu'any amin'ny exportation zay tena zava-dehibe mihitsy amin'ny fijerena an'izay satria tafiditra ao ny exploitation en petite mine tafiditra ao ny transformation tafiditra ao ny commercialisation locale ary mifarana any amin'ny exportation raha anao fitrandrahana fotsiny tsika ka tsy hijery hoe aiza no hiafarany dia hiteraka inona ho an'le firenena mazava ho azy fa mampandrahara azy dia mitady tombony izy amin'ny asa ataony fa manana obligation maro samihafa tsika ao aorinan'io hatramin'ny fampodiana ny vola vahiny
mandray andraikitra angeza-peo amin'izany ny eo amin'ny petite mine fa izay anyrehetrarehetra zany tsy ho vita raha tsy raha midinika ny fanatsarana azy sotra toko ny gel permis ozy ianao teo zany sy ny hoe efa mivaly gel permis dia alefa étape par étape ny fanaraha-maso fa zay aty amin'ny firaisamonim-pirenena zany mbola iteny ivaly ery rehefa avy eo zay dia ny hevitra mihitsy ny fanavozana tsy tokony amin'ny permis long terme zany tokony ao anatin'ny routone io any izy a no mieritreritra ny manome zavatra ho an'ny ao anatin'ny routone io tsy ny minina ihany a fa mety misy ressource hafa fotsiny namaly ny prime ministre tamin'izay fotoan'izay hoe karaha misy opportunité économique tena tsy azo ivalosany mihitsy fa tokony atao dia ny teny any zay taty aoriana hoe raha misy an'izay dia tsy misy fomba ve ahafahana ifampiarana amin'ilay izy fa tsy tonga dia ny gouvernement rery manapaka momba an'izay Valérie mbola indray fitenenana ianao mitondra ny hevitra momba an'izay ie voateny teo moa zany tsika hoe voaresaka teo hoe le fanontaniana mipetraka hoe développement avec QMM ou sans QMM dia ho atao général le izy hoe développement avec entreprise minière ave sy petite mine ave oui ou non raha miditra amin'ny resaka oui zany tsika tsy eo ilay resahana eo hoe tsy any amin'ny ndao atao hoe code minier ihany zany miatra fa tokony miova daholo ny any anatiny ihany raha mitentsika hoe développement ny entreprise minière développement amin'ny alalan'ny entreprise minière zany hoe zone ngezangeza mihitsy no hoezahana ho ampiakarina amin'ny alalana investissement minier anankiray na vitsivitsy ao anatin'izay ao anatiny ao nefany a raha miditsika miresaka tsika développement misy rôle isan-karazany izy teo any fanjakana aloha ny voalohany indrindra napetraka ve ilay ndao ataontsika hoe cadre ahafahany ny orinasa sy ny petite mine mivoatra ao anatin'ny ao amin'ny sehatra io dia nametraka ny fanontaniana teo hoe attractif ave ny lalàna raha tamin'ny voalohany zany tsika 2% ny tamin'ny 2020 tamin'ny 2005 2% ny ristourna sy redevance ny attiré investissement tokoa ve isika raha ny attiré tsika dia inona ny antony nahatonga lezy tonga hatreo amin'izao blocage zao tsika eo anatin'ny secteur mine napaikarintsika 5% izy tateoriana miaraka amin'ny karazana paiement isan-karazany dia move iattiré entreprise zay zavatra zay marina fa ireo karazana paiement reo mbola mampiteraka débat ao amin'ireo entreprise minière reo fa maninona no asiana nampiana nefany tsy hitanay akory hoe makaiza ilay izy reo la fanjakana ao anatin'izay miditra lalindalina kokoa hoe permettre investissement ve izy manana politique économique ave izy ahafahany mampandrosona le région anankiray sa manao hoana ny lalàna sy ny budget napetraka ave mba ahafahan'ilay ireo partie prenante na ireo ministère misehatra sy akaiky sy miara-miasa amin'ny secteur mine ahafahan'zareo manao ny asan'zareo ve ary ny ao anatin'izay ny politique économique ho an'ny petite et moyenne entreprise mipetraka ave zay zany hoe le mine zany mety hoe izy le ntaotatsika hoe raha resaka montagne zany tsika dia investissement mine le ampovoany ary ambony fa mitarika ny any ambany miakatra zany hoe ny service sy ny zavatra rehetra manodidina manarak'izay ny rôle ny orinasa moa zany rehefa tonga eto izy dia anao bénéfice ny tena tanjona misy zany ireo karazana engagement environnemental sy social ny ataony moa zany dia manaraka an'izay ny eo amban'izay ny rôle ny communauté ny atreto moa zany nomena raha ny lalàna navaozina tamin'ny 2023 sy décret messe moa zany anisan'ny nomena lanjany lehibe zany ny communauté na ny anatin'ny resaka convention tripartite raha iresakytsika fumisika ohatra fond minier dia raha miresakytsika ny procédure amin'ny famoahana permis environnemental
dia nomena lanja lehibe ny communauté locale sy ny société civile. Ny ao anatin'io koa zany dia tsy maintsy manao investissement koa zany ny société civile sy ny communauté locale andray anjara feno anatin'izay fanatsarana zay secteur mine zay. Dia raha iteny zany tsika hoe manahoana resaka lalàna mety hoe nivoatra fa ilay fampiarana sy mifandraisana ndraikitry ny tsirairay zay zany no anisan'ny mbola mila manao asa fanampiny ny tsirairay ao anatin'izay. Tapatsika kely aloha andray ny ministra sika. Miarabanao Andriamatoa ministra Andriaparany Karla, ministra Renakibony Tany, tonga soa atao anatin'izao fandaharana izao izay iresahantsika ny manodidina n'izay sehatry ny Renakibony Tany zay efa nanomboka ihany moa zany zay fa mino fa afaka mbola mitondra hevitra sy afaka manazava tsara ianao momba n'izay hoe hoentina makaiza tokoa ity sehatry ny Renakibony Tany ity indrindra fa ao anatin'izao hoe fitondrana fanavaozana zany hoe eo amin'ny resaka refondation mihitsy no resantsika refondation makaiza tokoa rehefa miresaka n'izany sehatry ny milina zany. Faly miarapa-tsika rehetrarehetra atao anatin'ny efitrano, faly miarapa koa ny mpanaraka atsika amin'ny onjapeo sy ny fahitalavitra. Ny voloteny moa dia velatsiny noho ny mifahatarana kely nisy fotoam-bita amin'izao zavatra izao. Alohan'ny amaliko an'izay fantarinao zay ngamba araka le fitentsika zay hoe manapateny manapakaina avelako lohanareo anoen'le ronde de table teo fa rehefa avy eo mamaly an'izay misaotra indrindra. Mitodika eo amin'ny Valérie, mbola atao anaty fanazavana ianao no somary tapaka teo. Efa tapitra izy teo ka. Ok. Ya ka le izy ne monsieur le ministre tsy tena tary ianao zany satria vao fanontaniana ray ny tena vita teo zany mahakasika an'izay hoe ny fanavaozana zay inona no entin'ny ministeran'ny Renakibony Tany zany ao anatin'ny resaka fanavaozana dia le anankiray fanontaniana anankiray tsy hoe fosa fa nanona ny anaranao mantsy teo hoe tsika niaraka tamin'ny ianao tao amin'ny chambre de mine dia niaraka tsika nitolona tamin'le resaka code minier iny. Dia tamin'ireny tsika samy tezitra efa maninona ny 0,19% fotsiny ny anjaran'ny secteur minier atao anatin'ny tila de finance ity. Dia izao ianao zao ministra efa tafiakatra 5% ve le izy sa inona zany ny hetsika ataonareo anatin'ny ministera satria zay tena mahatsapa mihitsy ohatra ny atao varoboba ny arena voajanahary tsy ny minina rery satria na ny environnement 0,9%, ny pêche 0,6%, fa ny minina zay miantoka ny atsasaky ny exportation eto Madagasikara mihitsy ary lasa 0,2%, dia ny fonctionnaire tsy misy any amin'ny terrain, ny entimanana tsy misy inona no ataontsika atao anatin'ny fanavaozana mba hiorana amin'izay satria Madagasikara manan-karena tsika nefa malagasy mahantra so dia ao ny tokony anao ahitana n'le vahaolana. Azafady mamerina ny fiarabana na manandranto ary tsara petraka le fanontaniana ary pirenena ao izy tsika teo ny Renakibony Tany fananam-bahoaka fananam-pirenena ka raha iresaka tsika eto zany androany dia miresaka ny politika mpanjakana fa tsy dia politika ministera ministera moa zany natao anatanteraka fa ny fanjakana manana ny politikany mahakasika ny zavatra io tafiditra tao anatin'ny ny PGE plan PMO plan de mise en œuvre ny PGER na ny programme général de l'État pour la refondation amma otrikarena azy zay dia ataontsika hoe raha otrandrahana ny otrikarena dia arena azo antsoina hoe mety hoe tsy azo avaozina marina fa mety misy ny ataontsika hoe ny recyclage ataon'ny firenena hafa zay mandroso fa ny are-pirenena io Renakibony Tany io dia arena tsy azo avaozina zay aloha mipetraka mazava zay zavatra zay. Faharoa ny are-pirenena
ny mahakasika ny fitantanana ny arem-pirenena dia politika mpanjakana. Ino ny tika tongavana amin'izay a dia hoe misy ny fiandrianam-pirenena amin'io otrika arem-pirenena io. Misy ny atao hoe souveraineté sur les ressources. Ny fanomezana alalana itsirika itrandraka dia acte de souveraineté, zany hoe fanjakana no manome alalana ny vahoaka malagasy amin'ny alalan'ny fitondram-panjakana mijoro no manome alalana orinasa anankiray anao fitsiriana sy fitrandrana. Ka ma-acte de souveraineté anazy zay zany a dia misy ny atao hoe attribution régalienne ho an'ny fanjakana dia ny fahafahana manome na tsy manome permis. Zay aloha dia attribution régalienne de l'État. Faharoa mahakasika ministère marina dia marina tokoa ny resanao a hoe tsy ampitosika ny départementa zay natao hiaro sy andrindra ary aboroborobo io asa fitrandrahana io mba anaraka ny ataontsika hoe fenitra zay misy ny ataontsika hoe fampiroboroboana ny ara sosialy, fiarovana ny tontolo iainana ary ataontsika hoe mba ho hisy ny politika matipaika amin'ny resaka fampandrosoana lovain-jafy. Misy tokoa ny ezaka vita tao anatin'ny fotoana fohy ary ny fandresy lahatra tao anatin'ny gouvernement, ny fandresy lahatra ihany koa, mifandresy lahatra ary mbola mifandresy lahatra miaraka amin'ireo solitenan'ny vahoaka, ny solombavam-bahoaka moa zany a mahakasika ny hoe ahoana ny mba ampiakarana kely an'io budgetsika io fa somary mampalahelo a dia eto moa ny tenanay dia maniry raha olanina eny amin'ny antenimieram-pirenena ny budget dia nisy fanampiny izy io. Tsy ananako eto ny atotanisa sady le izy koa mbola tsy lany eny anivon'ny solombavam-bahoaka ka tsy za no isalovana ny asan'ny antenimieram-pirenena fa raha ny document hitanay a dia nisy fiakarany ny budget ny ministère ny mine ao anatin'izay zavatra zay. Koatra ny resaka souveraineté ny resako teo a ny famerenana amin'ny laune ny ataoko hoe ny fomba fitantanana ny arenakibon'ny tany a dia zava-dehibe. Tsy azontsika hitsarana an'izao ministère zao le gouvernance zay ataontsika hoe mety gaboraraka teo aloha. Raha ino no ataontsika référence dia mety ozy izy ako a mety misy fadisoan-kevitra ihany no azo iresana an'izay zavatra zay satria bancal mialatsiny amin'ilay fitenenana ilay gouvernance teo aloha satria ilay outil principal ilay fitaovana hoety miasa mihitsy no tsy nisy zay le hoe le permis minier. Karaha izay fomba fitantanana zay no hoentsika mitsara an'ilay secteur zany hoe le fomba fitantanana tsy misy permis minier no hoentsika mitsara an'ilay secteur dia mety angamba hoy za hoe mety biaisé ihany ilay fomba fijerintsika ao anatin'izay ka izay zavatra zay a ny politika mpanjakana dia hoe alao averina amin'ny laune zany hoe normalisation. Zay no mamaly an'ilay fanjariana fa iza ianareo no afaka manao an'zatsy na izaroa dia ny amalinay azy dia hoe za izao dia mamerina ny zavatra amin'ny laune zany hoe misy ny atao hoe permis minier afaka isitrahany olona zay manana n'ilay ataontsika hoe capacité technique sy ny capacité financière zay afaka ampandroso antsika miaraka mampandroso amintsika ao anatin'izay zavatra zay mba hialana amin'ilay hoe sanatria mety hoe ny mpijirika ny ohatran'izay no tena mameno ny sehatra fa mba ny olona manana an'izay azo atao zay. Zay nga malatsika hoe fampidirana kely avy aty aminay ny politika mpanjakana dia ny famerenana amin'ny laune ny sehatra an'ity fitrandrahana arenakibon'ny tany ity. Misaotra indrindra. Eo amin'ilay resaka fahazoan-dalana amin'ny fitrandrahana izay atao satria efa anisan'ny resahany ndranto teo ihany moa izy io satria ao anatina fitondrana fanavaozana isika izao zany hoe voafetra ihany ny fotoana izay hitantanana zany satria miampita amina fitondrana vaovao atraizany fahazoan-dalana afaka avoakantsika ao anatin'ny fitondrana misy amin'izao.
nisy ny ataontsika hoe code minier zay nolanina tamin'ny taona 2023 ny fahafantaran'ny olona hoe rehefa misy ny code minier misy ny application ny code minier io dia ny zavatra tonga ao an-tsaina dia hoe aiza ny permis tsy code minier natao azahoana aide budgétaire fotsiny no nolanina fa code minier hiampitana amin'ny fahafahan'ny olona mangataka fahafahan'ny olona mangataka permis sy ny fahafahan'ny olona miasa izy zao tontolo zao dia tsy miandry izay taraiky ny fanapahan-kevitra na ny tsy fandraisana fanapahan-kevitra na indray andro monjara efa vidina lafo fantatsika tsara fa fifaninanana ny fitrandrana renakibony tany tsy tsika rery ny manana an'io na aty amin'ny faritry ny sadek ohatra dia maro ny mpifaninana raisitsika ohatra ny any Malawi zao nanapa-kevitra zareo hoe zahay tsy anome lalana ny akora fototra iondrana raha tsy misy ny atao hoe transformation na tsy misy ny atao hoe ataontsika hoe fanovana endrika n'ilay akora mety manana ny antony izy fa resaka concurrence zany raha misy ny olona te andeha ho any Malawi mety afaka hoe tonga avy aty aminay fa ny anay mety hoe 300 isanjato na 500 isanjato an'ilay akora fototra no exigenay na hoe takinay ny fanodinana anazy eto toerana zay no ataontsika hoe pragmatisme ko amin'ny resaka fitrandrana ny arenakibony tany tiako tsipihana ny fitrandrana minina na ny resaka fampiroboroboana ny secteur minier dia miankina amin'ny zavatra amin'ny ankapobeny 3 voalohany misy ave aloha ilay otrikarena satria tsisy projet minier ho atao eo raha tsy misy ny otrikarena fantatra io otrikarena eo hoe firy ny abetsany inona ny karazany zay ny ray faharoa misy ve mpividy raha tsisy mpividy io tsisy projet minier ho tsangana eo zany hoe en même temps zany sady misy le hoe otrikarena no misy koa mpividy amina vidiny izay eritreretina fa ifanarahana sy tsy mahafaty antoka mety misy mpividy fa mahafaty antoka dia tsisy olanao projet minier eo aminao ao fahatelo logistique raha tsy misy ny logistique tsisy projet minier eo na misy ressource tsara ry anananary fa tsisy logistique amoana an'ilay otrikarena zay notrandrahana na le otrikarena zay nanaovana transformation tsika zao entsika tsara ny fanambarany Andriamatoa président ny fanavaozana hoe ilaina ny resaka transformation eto amin'ny firenena ny transformation tompoko tsy ho tanteraka raha tsy misy électricité avy aiza ny électricité mety ho avy amin'ny minina ihany fa mety avy amin'ny zavatra hafa ihany koa ka ireo zavatra ireo zany no mametra ny fanapahan-kevitra anankiray izay ho raisina hoe ho anao projet minier sa tsy ho anao projet minier raha le projet minier manaraka ny fenitra io resahako io fa tsy le manao jojorombona fotsiny hoe tsy misy zavatra dia ndao angady ao mandritra ny ray volana 2 volana dia mikisaka indray ohatran'izay fa le tena manaraka n'le misy le planification makato makary ohatran'izay ka ny politika mpanjakana ao anatin'izay dia politika transversale mametraka hoe eny ary raha sika le voalohany le otrikarena mba tsy hanaovana an'ilay ohatratsika hoe varitromby anaty ambiaty hoe tongavinareo misy andisana malakitana cuivre ratsy tsy fantatra koa hoe firy taonina le zavatra otrandrahanao le zavatra misy ao cuivre fotsiny ve no ao sa mety misy volamena miaraka amin'io jugement io zany daholo ange le resaka ny zavatra tsy nataontsika hatr'izay tsy niainga amin'ny fototra zay ny fototra scientifika amin'ny fahafantarana ilay otrikarena ao ambany mialatsiny matetika hoe mety ny firenena matanjaka avy any ivelany no mahalala kokoa ny zavatra ananantsika noho ntsika tompony ka zay ny fanombohana tsy maintsy mamantatra an'io dia manana choix na manana option anankiroa ianao na ianao anao an'ilay izy efa nataontsika zany nitrosa vola tsika tamin'ny banque mondiale tamin'ny projet PGRM ohatra anaovana recherche
fa noho ny toejavatra nisy tamin'ny taona 2024 tapaka tena n'ilay projet nitrosan'ny malagasy vola lafo be dia androany zany raha nyzahay atao ministera mety mandainga raha tena hoe mahavitanyio samyrery tsy maintsy mila tosika dia eo zany le izy hoe aitsika zany natao fa mila manomboka tsika mila fantaritsika ny zavatra ananatsika io zay tsika vao manome na manao accord zany natonga ny fanatsarana nentina tamin'ny code minier na dia ataontsika hoe mbola tsy ampy hoe manomboka zao tsy mahazo permis d'exploitation ny olona zay tsy nanao ny atao hoe étude de faisabilité technique sy financière ao anatin'izay mandala ao anatin'io dia indraindray zay maheno hoe ohatra ny ela loatra ny traitement ny dossier ao ka tsy maintsy étudiena kosa le izy tsy maintsy alalinina fity tsy mifarafara ady miafarana are-pirenena io are-panjakana are-mbahoaka zay zahay nampindramina hoe nareo no mitantana an'io aloha eto androany dia ataova amin'le izy atao tsara zany zay zavatra zay zay ny politika anankiray fampiroboroboana an'io mety misy nataontsika hoe fanaovana mifaramiasa amin'ireny ataontsika hoe service géologique vahiny na ny service na ny orinasa spécialisé amina zavatra ohatran'izany ifanaova amin'ny fanjakana faharoa misy natao hoe fanatsarana ny ambainday ny logistique hitatsika tsara fa ny fanjakana amin'izao fotoana izao manamboatra manao lalana route structurante amin'ny toerana zay mety eritreretina any amin'ny arrière-pays na ny andamosin'ilay lalana mety misy otrikarena raha tsy laza fotsiny ahako RN10 ny RN12 sy ny route nationale maro samihafa reny choix nanaovana an'ireny lalana reny dia ny fanieritreretana ny ahafahantsika misitona satria rehefa mamonjy an'ireny conférence internationale reny ange ny firenena maro samihafa efa tsy ilay fananana an'ilay ressource no ase hoe fa hoe reto ny atsarany logistique any aminay ka tongavo nareo mampiasa vola tsika amin'izany rehefa tonga any mbola le ressource misy an'izao ary zao ny ressource anananay fa ilay resaka logistique atsika faible dia tsy afaka mitaha amin'ny ataontsika hoe eritreretintsika Namibie Kenya Tanzania efa lasa lavitra zareo amin'ny resaka ressource ka ny politika mpanjakana dia tsy maintsy mametraka an'izay zavatra rehetrarehetra zay ampiarahana izy io tsy mora manao an'izay zay vita ao anatin'ny fotoana zay hijanonana eto amin'ny fitantanana ny ministera dia atao fa tsy maintsy manomboka tsika tsy afaka mijanontsika fa saingy mametraka ny balizy maro samihafa anisan'ny voaresaka teo mahakasika hoe fahafantarana ny arena izay misy eto amintsika misy an'ilay bravura io tsara ihany ny fampahafantarana ny mpanaraka sy ny mpanatrika hoe ahoana tokoa moa zany ny tena fifanarahana eo amin'ny Madagasikara sy ny fiarah-miasa amin'izay hoe bravura zay tsy dia anjarako angamba ny resaka orinasa manokana anatina fandraisana fitenenana fa miresaka an'izay ihany moa ianao dia voatery tsy maintsy miresaka aho satria tsy bravura irery ihany no olona mety afaka iarahantsika miasa misy nataoko hoe fanao hatramin'izay ohatra hoe ny omnisy ohatra manao ny atao hoe recherche conjointe afaka atao io na amin'ny teny anglisy hoe joint study dia manao ny atao hoe joint study agreement na hoe accord na recherche conjointe zavatra fanao tsy voandroany firenena marobe no manao an'izay zavatra zay ny eritreritra ao anatiny dia ialana amin'le eritreritrytsika teo hoe hivarotra omby anaty ambiaty mety sika mieritreritra hoe bon misy charbon tsy fantatro anesako mety hoe misy miteny hoe 500 millions de tonnes ohatra ny fanaovana recherche tsy vitana géophysique aéroporté satria zay le izy zay no atao fa ireny no ahafantarana hoe aiza le point tsara anaovana sondage ohatra zao mieritreritra sika zao ny resaka fitrandrana volamena eto Madagasikara miparitaka eraky ny Madagasikara ahitantsika toerana misy mitrandraka volamena majinika ny fitondram-panjakana tokony mahafantatra hoe ty toerana ty ohatra dia tokony
jugement mba tsaratsara donc tsy tokony ho atao amina fitrandrahana mialatsiny ohatrany hoe manao lavabolavo le izy fa mba fitrandrahana arindra na io teratany malagasy na teratany vahiny dia amy alalan'ireny géophysique aéroporté reny mety ahitana hoe ity kosa ty ilany tya mety am'ireo mpitrandraka madinika dia ndao ho faritana mialoha atao zone d'encadrement ohatra dia miantso ny vahoaka hoe ity misy zone d'encadrement dia tongavinareo mivondrononareo anatina fikambanana zany angeny ilay ny fanjakana fa piroboroboany any ambainday ny toekareny fa tsy afaka atsika mandeha anjambany fotsiny lasa lotrany hoe le vahoakany hoe ry fanjakana ity misy zone ao angatahanay kanefa tsy tokony ho zay le izy le fanjakana no mamaritra mialoha amy alala ny fahafantarana ara-teknika hoe ity jugement anankiray ity dia mendrika ho atao fitrandrahana ho an'ny mpitrandraka madinika dia miantso an'le vahoaka am'izay hivondrona ao anatin'ny fikambanana zany no efa noezahanay natao tany ranohira fa ny zavatra nisy le mpisehatra eny fotony no zatra n'le fomba fanao tsy nety tany aloha hoe zay manome anina sy ny anina ihany no mahazo an'io dia tsy tiany le fandaminana fa iny moa zany resaka mila fampianarana na ataontsika hoe pédagogie ao anatin'izay ka ny fahafantarana an'ireny otrikarenà reny mialoha zany dia ahafahana mitily sahady hoe ity toerana ty dia mendrika anaovana fitrandrahana le bebe ity anaovana fitrandrahana tontoniny ity ataontsika hoe fitrandrahana zay mampiasa ny ataontsika hoe fitaovana madinika tsara manatsidika fa efa nisy ny arrêté ministériel no raisinay tao ministère ny mines nametraka ny atao hoe fitaovana afaka ampiasaina amina fitrandraka madinika misy zany ataontsika hoe outillage madinidinika zany no atao fa tsy voatery hoe lapika sy ny angady no ampiasaina fa mety miakatra amina niveau ambonimbony dia tsy maintsy jerena moa io satria raha vao misy ny outil mécanisé dia tsy maintsy mety miakatra koa ny risque ho an'ny tontolo iainana ao anatin'izay dia tsy maintsy arindra zay zavatra rehetrarehetra zany fa io moa ny zavatra misy hoe fa maninona ny vazana afaka mampiasa an'izao fa maninona zahay gasy no tsy mena fahafana mampiasa fitaovana kanefa fantatsika tsara fa ny droit na ny fahafahana mizaka zo anankiray dia mitaky andraikitra dia le andraikitra moa le resaka hoe permis environnemental étude d'impact environnemental sy ny karazana zay hitatsika tsara fa ny zavatra miseho dia somary mbola malaindaina ny olona hiditra anatin'ireny zavatra ireny ary farany amaranako ny fandraisako fitenenana am'ity ny mpanao minina tompoko ny mamboly hazo be indrindra ereto Madagasikara ary maharo ny tontolo iainana mihoatra ny mba tsy lazako hoe fikambanana zay milaza azy mety hoe tena maharo ny tontolo iainana hitatsika io ianao zao efa matetika imbetsaka anao nandeha tany amandeha na zokin-drato nahita tsara hoe aiza reny toerana nitrandrahana taloha kanefa efa maniry tsara ny hazo sy ny ala ao anatiny ary misy aza efa afaka trandrahana au charbon tsy hoe mahita ny Monsieur Land avy amin'ny queue même eto dia manao an'izay pimaso zay fa zava-misy zany zava-misy zay ataontsika hoe hoezahantsika ho asehon'ny olona za rehefa mahita ny mpanao gazety todika kely atao amin'ny namana avy atao amin'ny queue même ako zany rehefa hoentina na asaitsika tonga any Fort Dauphin ny zavatra manaitra an'zareo dia mahita n'ilay fitaovana ngezabe le dragy fa tsy le toerana rinambolena hazo ary tsy misy manao reportage niny mba aseho vahoaka hoe ity ange ny toerana nambolena hazo taloha nitrandrahana minina dia nambolena hazo taloha ohatrany hoe tsy manaitra kokoa angamba le mampiseho an'le hazo mihoatra n'le mampiseho an'le dragy na le fitaovana zay mahasarika ny olona zany moa tafiditra ao anatin'le méthodologie hoe mbola tsy zatra mahita minina industriel tsika mpisehatra dia rehefa hoentina any zany dia ohatrany hoe mampiseho an'le oala mampiseho an'ny éolienne mampiseho reny manaitra an'le mpanao gazety hoentsika any fa tsy le toerana anankiray hoe teto ange nisy minina taloha dia fa izao izy efa misy ala efa 50 metatra na 20 metatra ny ahavony zavatra ohatran'izay ilaina fanentanana zay ho antsika rehetrarehetra zay tsy ho vita atao anatin'ny fotoana andraisantsika fitenenana eto moa le izy fa tiako tenenina hoe mifameno ny mpitrandraka ny vahoaka eny fotony ny fanjakana ary ny ataontsika hoe ny mpisehatra
ohatra ny atao anatin'ny ty fandaharana misy atsika androany ity a dia fotoana anankiray ahafahana fampizara ary fotoana anankiray koa mety ahafahana mifanitsy raha misy zavatra tsy nanaraka ny tokony ho izy ny fanjakana moa dia natao anaraka an'izay zay no mahatonga le hoe ny olona nge miahiahy hoe nareo fitondram-panjakana dia tsy miahy anay vahoaka tsy miaro anay vahoaka fa matahotra ny retsy multinational retsy ianareo zay no mahatonga ny olona miahiahy dia hoe rehefa miahiahy dia ny ahiahy tsy havanana dia aleo tsy misy to zay ihanan-dratsy zay le matetika ny ahiahy misy fa anjaran'ny fanjakana mampiseho fa hoe io fanjakana mijoro dia miahy ny vahoaka miaro ny vahoaka ohatra raha najanona nandretra ny eniny taona ny restaurant Ambatovia iza namerina anazy tam'laoniny nisy fanjakana nanao an'izany ohatran'izay koa ny QMM rehefa nanomboka nahazo an'ilay RSE ny QMM dia nisy fetsifetsy tany hoe ajanony le ristorina fa efa be volonareo mahazo an'lay RSE tsy mety kosa zany tsy manaraka ny lalàna zany rehefa tonga teo zahay a namerina hoe anjarany any amin'ny faritra io ny ristorina anjarany koa le RSE fa tsy hoe rehefa misy RSE dia ho tapahana le ristorina zavatra ohatra an'izany ange mahatonga ny olona miahiahy ny secteur minier satria rehefa anao secteur minier industriel anao zany dia ozy izy ny olona hoe inona ny référence na soit Ambatovia na QMM ireo ihany jeren'ny olona aloha hoe nanao hoana ny gouvernance nareo tany ka raha vao tsy milamina zany ndresaka hoe na dia ataontsika hoe ny farafahakely ny ristorina zay nitazon'ny fanjakana foibe dia maniraka ho azy ny olona handa ny projet hafa satria io ara ozy izy jerevo fa le tatsy tsy nilamina tsy nandeha amin'ny tokony ho izy ka zay gouvernance zay a eo ihany ny olombelona eo ihany ny texte fa ny tsika rehetrarehetra reto miaraka no mampandroso azy a ary ataoko hoe Madagasikara androany dia nanana an'ireo référence ireo ahafahantsika minaka ohatra raha ny terme militaire dia hoe retex retour d'expérience efa nanao retour d'expérience ve tsika rehetrarehetra pisehatra io resako io a ao anatin'izay fitantanana ny arena kibony tany zay sanatria faly ny fampitsikereto tsika na faly fandokandoka eto tsika hoe mety ny natao kanefa mety sy nety koa ny natao dia zay no lanan'ilay retour d'expérience ary zahay mino fa manana an'izany sika eto ambonin'ity latabatra ty ahafahantsika miroso sy manatsara azo atao foana nge manatsara tsy olana zany farany a raha ataontsika hoe firenena anankiray sarotiny amin'ny tontolo iainana ohatra dia ataontsika hoe zany Norvège zany sarotiny zany raha firenena kanefa Norvège mitrandraka pétrole mitrandraka pétrole izy satria inona ny antony matanjaka be ny anazy ny fampifehezana matanjaka be ny anazy ny contrôle toetsaina nanomboana io a fa tsy dia hoe fananany vola tany amin'ny voalohany norvégiana rehefa nanomboka nitrandraka tany ny orinasa amerikanina ESO tany amin'ny taona 770 dia zao no nitakiny tsy nitaky vola izy tsy nitaky redevance izy fa hoe ampianaro anay ny fomba fitrandrahana sy ny zavatra ataonareo ao zay fotsiny nitakiny ampianaro anay dia nalefa ny zaza norvégiana ny tanona norvégiana nianatra tany a Houston tany a États-Unis zay ihany ny condition dia rehefa avy eo efa fatany ny zavatra ny pitsopitsony eo mora taminy nanara-maso ny asa fitrandrahana raha milaza tsika zao ohatra hoe iza ny ao ministère no efa niasa tamina exploitation na ilmenite iza tao ministère no efa niasa tamina exploitation na graphite kanefa ho asaitsika anao inspection ny fitrandrahana ilmenite na ny fitrandrahana graphite zahay am'izao resako eto misy mpiara-miasa efa niasa tany amin'ny privé mieritreritra ny verina ty amin'ny ministère satria mahafantatra ny filozofia tianay ho atao dia ren'ny olona reny anampy atsika anao an'lay fanaraha-maso na zay na tsy zay azo atao koa no mandefa olona manao fifanana any ivelany tsy manina na ministra tsy mandeha any ara tsy manina na SG na ny DG fa aleo ny technicianna andeha fa saingy zao misy risque reny technicianna reny rehefa verina any avelana fifanana dia ny zavatra ataony voalohany ministra hoe
natendreo directeur aho natendreo DG satria niakatra ny fahaizako zay ny zava-misy andriamato minisitra efa mahay be mihitsy ka tiatya izara fanontaniana indray am'resy namantsika rehetrarehetra fa tia misy fanontaniana anankiray tena miangavy anao atao hoe enina tsy fotsiny valiny zany a mba tsy ho lava be efa nyresahana telo izy anao atao le normalisation an'le gouvernance gabraraka tsy nety tary aloha atao tsoko koa ny hoe ampitombony investissement eto Madagasikara zay zany nandinika ary nyresaka teo fa reo grands investissements minier teto a dia ohatrany tsy tena nisy ny lamina daholo zay zany le nitenenao mety gouvernance gabraraka teo aloha kanefa tsika izao irelancer an'le le permis minier indray dia le fanontaniana hoe avaly hoe enina tsy zany dia zao légitime ve le zay zany mieritreritra hoe légitime ve le transition fanomezana permis à moyen et long terme dia rehefa niteny an'izay ny prime ministre nefa niteny hoe raha misy opportunité économique anankiray izay tena tsy maintsy hidirana dia inona zany ny atao avela amin'izao ve dia hoy izy hoe ataovy ihany zay mantsy mahatsara an'ity GPS tsika ity gouvernement privé société civile hoe sao dia azo atao andriamato ministre hoe ifampiarana na ifandiniana fandiniantsika domaine de la société fa zay manaiky fa ny fanjakana ihany manana pouvoir régalien anao an'le contrat fa mba sao dia azo diniana samitsika le izy zay vao atao le fanekena tompoko eny sa tsy sarotra ny anao hoe eny satria aloha ray minitra telopolo seconde efa voavaliko teo angamba zay fanontaniana zay tamin'ny fandraisako fitenenana vao nanomboka le izy fa afaka ataontsika hoe asiko fanampiny ao anatin'izay zay zavatra zay Madagasikara dia tsy afaka miolonolona irery eto aminatin'ity zao tontolo zao ty fatatsika tsara fa ny géopolitique zay miodina androany dia miodina amin'io géopolitique ny minina androany dia tsy minina fotsiny sisa tsy teknika fotsiny tsy sosialy fotsiny ary tsy environnemental fotsiny fa lasa géopolitique ny minina ka ny fanapahan-kevitra rehetrarehetra ny timing ny fandraisana fanapahan-kevitra io dia géopolitique zay ngambany azoko ambaran'ilay izy ny fanatsarana ny fisina ataontsika hoe balise zay no anatsarana zay no natonga nanoteny teo hoe aizany retex retour d'expérience ino no afatsika mametraka n'ilay balise ary ty ministère ty ngamba no ataontsika hoe ministère tsy nanakatom-baravarana mihitsy tamin'ireo mpisehatra tsy voatery hoe anao concertation nationale zay vao ny fampiantso sy ny fampiresaka niaraka tamin'ny mpisehatra fa niezaka foantsika ny fanakalo ary reny zavatra reny le fomba fiasa reny hotohizatsika ary ataoko hoe pralamianale tsika ao anatin'izay fanatanterana an'ity zavatra ty marina zy nyresahany andriamatoa prime ministre hoe misy ny opportunité du moment anatin'ny fandehan-javatra fatatsika tsara hoe inona ny karazan-javatra mety ananatsika fa sainky mety sy ananany ny hafa ka amin'izao fotoana zao no mety mitady an'izay zavatra zay taloha zao eritrereto hoe nalaza natao hoe batterie mandeha amin'ny lithium fa zao ny olona mikisaka makany amin'ny batterie mandeha sodium dia mety tsy taraiky zany lithium fatatsika tsara zany nisy tantaran'izany teto nampiasa vola tany amina lepidolite zay le izy satria avy amina lepidolite no akana lithium ny olona du jour au lendemain nihotsaka ny prix n'le lithium taraiky tao atamatavy eo daholo ny lithium ny olona amina conteneur maro be zay le timing resahany io zany ka mila mahafantatra an'izay koa zany rehetrarehetra hoe raha anao investissement zay ny resako teo hoe misy an'le ressource misy ny logistique dia misy n'le mpividy ohatran'izay ka iverenantsika zay rehefa avy eo fa dia misaotra indrindra zay indrindra iverenantsika momba ny resaka géopolitique sy ny ataontsika hoe mindre stratégique rehefa avy eo fa mitodika eto amin'reto mpisehatra ireto tsika satria efa nyresaka ihany ny ministre teo mahakasika indrindra ny redevabilité zany hoe manahoana ny impact na amin'ny resaka toe-karena zany hoe impact économique na ny lafiny sosialy amin'ny resaka fitrandrany raha ny fahitanareo satria nareo zao anisany hoe misehatra ao anatin'izay mitodika eo amin'ny firaisampirenena ihany koa zay fanontaniana zay ny fahatsapahanareo an'izay fa omeko avy hatrany ny ato amin'ny QMM ary ny fitenenana ie amin'ny fitrandrana moa amin'ny ankapobeny inona ny tanjony raha mandroso irery ny fitrandrana ka tsy mandroso ny fiarahamonina dia tsy misy tsy mifandanja le izy
Izany hoe raha tonga zany ny mpitrandraka anankiray a ny zavatra taon'ny voalohany a dia hoe ahoana ny ampandrosoana miaraka sy mirindra ho an'ny fiarahamonina sy ny fitsandrahana. Izay zany aloha ny tanjona tsy maintsy apetraka. Io tsy vita ao anatin'ndray andro fa tsy maintsy hoentina misy ambaratonga lalana le zany ao anatin'le izy. Dia izay indrindra no hananganana foana ny sehatra fampiresahana, fampitana ny etaeta sy ny fomba hitondrana ny fampandrosoana sy ny fisitrahana ilay fitsandrahana eo atoerana. Mitenitsika hoe manahoana ny fipetrana izao amin'izao fotoana izao. Tsy afaka miteny ny hafa fa ny QMM ihany ny azoko tenenina angamba amin'ny ankapobeny fotsiny hoe raha mijeritsika ny Fort-Dauphin tany amin'ny taona 20 lasa sy amin'izao misy mihitsy ny hoe azo tsapaitanana. Za tsy miteny hoe tonga lafatra, tsy misy ny mbola tonga lafatra fa misy kosa ny fivoarana. Izany no ohatrany hoe hoentina ampiroboroboana na fitsandrana anankiray eo amin'ny toerana anankiray. Za dia misintona ny sainy rehetra, marina fa secteur-mine no resantsika eto fa misy koa ny industrie amin'ny hafa, reny ve mba nitondra fampandrosoana teo amin'ilay fiarahamonina. Apetraka fotsiny fanontaniana iny fa mine moa no resantsika eto. Matetika mantsy dia voaenjika foana ny mine hoe tsy hita le impact, tsy hita le zao. Raha izay manokana dia araka lazaiko hoe manome lanjany bebe kokoa satria ao amin'ny fiarahamonina, satria raha tsy milamina ny fiarahamonina lasa misy barazy, lasa misy fanakanana, lasa tsy ao anatina fitsandrahana madio sy tsy ao miroroy foana zany ianao e. Dia tsy mety zay ka zay no ataoko hoe matoa zany tsy misy ny ohatrany hoe ny zavatra mikorotana dia efa mba misy kely mipaika, ataoko hoe kely aloha fa efa mipaika any amin'ilay le fiarahamonina. Ka zay no ataoko hoe io aty amin'ny fanjakana resaka fahazoan-dalana sy fanomezana toky amin'le hoe fandraisana andraikitra fa ny eny amin'ny kianja ny tena zava-dehibe ary eny ny tena mila tandremana be tokoa satria ny fiarahamonina nge ny tompon'ny tany, izy nge ny tompon'ny eny an-tsehatra fa eo koa ny fiaraha-miasa amin'ny société civile izay anisany anankiray tokony hanome toerana anankiray hitondra ataoko amin'ny teny vahiny éclairage kokoa amin'ilay hoe inona no azo atao amin'ny fampandrosoana sy fandraisana raikitra ny tsirairay mba azahoan'ny rehetrarehetra tombontsoa satria raha tsy misy tombontsoa ho an'ny rehetrarehetra io tsy afaka ny andeha. Miteny foana mantsy ny monsieur Valéry hoe tonga eto ny olona dia hitady intérêt. Marina loatra hoe hitady intérêt fa tadidio fa ny secteur minier tsy misy retour d'investissement raha tsy folo taona na 12 taona. Izany hoe ny investissement zany aloha arisika foana hatreto. Dia zay no ataoko hoe na ny voambolana ampiasaina ary na ny communication ozy izy ny teny vazaha mila fampitandremana tsara ao anatin'io zavatra io satria indraindray le serasera alefa mandiso ny fotom-pisainana na ety ambony na any amin'ny fitsandrahana ka mila fitandremana be sady mila fiaraha-miasa dia ny zavatra tena ataoko hoe tokony apetraka indrindra dia mifampiresahana, sehatra mifampiresahana satria rehefa afaka mifampiresaka sy mifampieno dia mahita vahaolana foantsika. Zay angamba. Mankasitraka anao ihany koa eo amin'ny adiny 2.10 eo zay ny lasa manana eo amin'ny atsasakadiny eo sisantsika ao anatin'ny fandaharana amin'izay fanontaniana izay hatrany no hitodiako amin'ny ato anivon'ny syndicat manahoana ny ataontsika hoe impact économique et social raha ny ao amin'ny secteur misy anareo.
raha tsika malala moa fa ny ao lafiny fitrandrahana zany raha atao hoe jerena amin'ny banky tokana dia to samy azo antenaina daholo reo hoe isy impact économique isy impact social. Zany moa mazava ho azy fa efa lalàna mipetraka hatramin'izay zany na ny kody tany aloha ary dia efa namaritra an'izany fa ny fanaraha-maso sy ny fanatanterahana angamba ny tsy dia tena nisy loatra. Tsy amezatsiana ministera zany satria raha ny budget voalaza monsieur le ministre teo aloha dia sarotsaritra ny everina hoe isy mpiasa ministera ho tonga ny fotony any fa dia raha manokana ho anao andriamatomministra fa voaingana ny hitanao tamin'ny aina manjery tonga tany fotadrevo ianao fa misy toerana ray izay tsy lavitra fotadrevo a fitrandrahana tsy ataoko artisanal satria PE le izy a fa ao anatin'ny secteur ny pierre industriel azontsika atao modely na niezaka tena niezaka nanaraka ny fepetra rehetrarehetra amin'ny fametrahana zany obligation socio environnemental zany any anatina toerana enclavé moa izy dia tsy dia tena hitan'ny olona fa kosa misy foana zany ny tokony hoe araka ny teny monsieur Lane teo hoe fifampiresahana tokony atao hifampizarana zay zava-misy satria sarotra ny anarahan'ny administration ny manaovana ny suivi sy ny évaluation aloha raha ny zavatra misy eo ampelatana ministera. Isika kosa nefa zay ao anatin'ny lafiny fitrandrahana dia mbola afaka manao an'izany serasera fampitany zany anie afaka mifampizara hoe inona ny tranga taty inona tsy sanatria anenjehana ny hafa zay tsy nanaraka fa kosa asiana modely mba hafahana mandroso miaraka tsikelikely. Sarotra ny aty amin'ny secteur misy anay aty amin'ny lafiny artisanal satria na vola hoety mihetsika entina mampandroso ny asa tsy misy na ny banky ary raha mandeha zahay any amin'ny banky tsy misy banque primaire zany milaza fa afaka anao financement ny sehatra misy anay satria secteur risque hono io. Izahay kosa nefa zay efa niasa satria ao anatin'io secteur ny artisanal io misy efa mihoatra ny 3 taona zao reo ampikambanao aminay ary nahita tsara n'izany hoe ohatrany ahoana ny lalana ny diavina ary mahavelona aveo sehatra asa io. Azoko tenenina dia hoe tena mahavelona tiako tenenina hoe zavatra azo trandrahana tsara ny fanatsarana azy ho lasa sehatra asa fivelomana malagasy fa ny eo amin'izay lafiny fandrindrana sy fitarihana ny olona anaraka ny lalàna izay no tena zava-dehibe dia zay le hoe sehatra ifampitaizana zay tokony ampianarana ifampizarana ary indrindraindrindra iarahana mijery. Zay zao raha hiteny fotsiny misy ohatra kely fotsiny ty ataoko ao anatin'ny code minier amin'ny article 333 dia mampife tsara ny resaka condition de paiement fa io condition de paiement io zay généralisé tsy mifandraika mihitsy amin'ny sehatra asa ataonay. Ianao zany nivarotra kely an'le boule jaspa dia andehanao ouverture na crédit documentaire ny mpividy. Izahay ao anatin'ny sehatra misy anay tao anatiny nanomboka ny voahan'ny code minier latsaka ny 50 isan-dato ny exportation ataonay zao. Fisiny zany zavatra zany tsy afaka ioarana. Ny contexte rehetrarehetra mitranga tsy mipermettre anay hanohy ny asanay. Tsy ny code no ratsy fa le fifampizarana izay no tsy mifandraika amin'ilay asa. Anao expédition zay maritime mamandehana amin'ny toerana anankiray ataontsika hoe tsy Eropa raha 530 andro hatramin'ny 570 andro teo aloha 580 andro izy zao vao tonga any hatramin'ny 70 andro. Ny zavatra mitranga nefa ohatra fotsiny zany délai de rapatriement de devise 70 andro. Tsisy aka risque amin'izany mihitsy hoe mbola tsy tonga any amin'le toerana andefasana azy kory ny entana dia efa lany le délai ana rapatriement de devise ny ataon'ny fanjakany tonga dia manenjika mandefa relance manao menacena pénalité izy ao anatin'ny olona mpisehatra ny asahanao an'izany. Tsy mitena hoe ratsy le izy fa eo le isian'le sehatra ifampiresahana anatsarana dia hijerena maromaro sy iraisana. Marina fa mifanjakana mila vola fa raha ny sehatra izao ohatra teneniko anareo ny DTSPM fametrahana DTSPM mafy amin'ny sehatra misy anay aloha ny 5% isaorina n'Andriamanitra aloha fa niady mafy zay tany amin'ny famolavolana code minier nametraka izay ny fangatana hoe asiana battement na 30% ny ekena le izy. Any amin'ny DTSPM every hoe mandoa DTSPM zany opérateur malagasy kely io alova eo moment ny exportation any amin'ny 70 andro any aoriana tonga vanetana any ivelany any zay vao azo faritana hoe aiza ho aiza satria misy koa any ny délai mbola angatahany olona ny velany ny client hoe
mba meo fotoana fempotoana kely mba hahafahana mijery ny vola andoavana anareo. Marina fa mipetraka any amin'ny condition melo za fa izay zavatra zany tiako teneny dans la réalité zany a misy zavatra tsy mifandraika amin'ny texte. Zay anamafisako angamba ny fangatahana zay nataony namana ato amiko même hoe tsara ny siny sehatra ifampiresahana ifanakalozana mba ahafahan'le mpandraharaha tena mizara hoe inona marina ny zavatra mitranga any amin'ny sehatra asa misy azy. Sotra tompo. Mitodika eo amin'ny firaisamonim-pirenena avy amin'ny transparency international ny momba n'izay resaka redevabilité izay. Asiako sira kely angamba satria misy an'le transparence et redevabilité ny resahantsika eto dia efa anterina foana zany le resaka hoe 0,2% ny ministère. Fa nisy fotoana ohatra zao ny QMM maname tamin'le resaka convention d'établissement iny nanome vola 13 millions de dollars latsakany anatin'le atao hoe fonds souverain le izy tsy verina ty amin'le secteur mihitsy ary be da be ny secteur de ressources naturelles zany izay tsy sitraka an'izay zavatra rehefa tonga dia lasa any amin'ny unicité de Kessiane le izy dia tsy mampandroso ny gouvernance an'le secteur mihitsy izay ravatra zay. Monsieur Valéry. Ye ngamba ny atombotsika amin'ny impact social économique dia avetsika miakatra gestion ana revenu dia miditra norme sy transparence et redevabilité. Nomboka anazy ngambany ny resaka impact social économique ny avy aty amin'ny société civile moa zany miezaka foana midocumenter an'izay impact social zay dia anisan'ny zavatra hita moa zany rehefa manao zany fitrandrahana dia tsy maintsy isy foana zany zay impact zay fa eo amin'ny resaka contrôle sy suivi sy ny inspection sy ny any amin'ny reo entité manao an'izay any no milatsaka ilay izy. Zany hoe eo zany tokony mampiakatra kely an'le resaka hoe ahoana fomba natsarana an'izay inspection minière zay resaka fanaraha-maso zay mba ho indépendant koa izy fa tsy araky ny efa verina foana hoe lasa leonasa indray hoe miantoka ny déplacement ny mpanao inspection sy ny mpanao suivi mba isy marina tokoa izay mety hoe fanaovana fanaraha-maso tsy mitanila zay. Be dia be ny olana hitao resaka environnement sociaux be dia be ny hita ao anatin'izay any zany mila somary ezaka koa mety hoe miditra kely ao amin'ny resaka fahafahan'ny ministère tsy ministère minina rery ihany fa ministère ny environnement sy ny hoe ministère hafa koa manara-maso an'izay zavatra misy any foton'izay. Manarak'izay resaka impact économique angamba hitondrantsika anazy raha miditsika anatin'ny région anankiray sûrement zany any amin'ny misy ny indice économique afahana manara-maso hoe miakatra vesa midina ny indice économique amin'ny faritra anankiray io. Raha miditra zany tsika ny ny stat maka indice foana izaka région dia afaka anaovantsika comparaison ve ny évolution zay indice zay any faritra misy minina par rapport any faritra tsisy minina. Raha miditra tsika zany faritra anosy nanahoana ny indice atao anatiny tao mety misy indice de pauvreté indice de développement sa manahoana raha tena nisy impact économique marina mety nisy influence tamin'izay indice zay ny fisiny QMM atao amin'ny faritra anosy. Hatreto moa zany mbola rehefa jeren'ilay communauté ny fotony zany dia miteny izy hoe tena ohatrany tsy misy izy io dia ao anatiny ao nefa misy resaka emploi, pauvreté, inflation sy ny biens et services hidira kely fotsiny zany le resaka biens et services kely fotsiny vetivety. Raha miditra tsika resaka impact économique raha mitentsika hoe ozy izy namana tato hoe afaka 10 taona eo zay vao mety isy bénéfice ao anatin'izay dia bénéfice kendrena nefa hicalculena ny dia ao anatin'izay misy an'ilay achat de biens service. Raha liste kely fotsiny ohatra ny karazana service sy bien tediavin'orinasa misy resaka transport, famatsiana sakafo, hébergement, sécurité, construction, maintenance, nettoyage, resaka informatique sy ny tariny. Bien service zay 4% an'ireo no
voabsorbe ny ao amin'ny faritry ny Anosy na voabsorbe amin'ny faritry na voabsorbe Madagasikara. Raha vitany prestataire malagasy mandray andro dépense zareo misy io fitomboana impact économique io. Raha ohatra indray hoe ka tsy nisy zay lasa any amin'ny prestataire avy any ivelany zany ny fanaovana construction, famatsiana sakafo, resaka ventina pièces détachées, resaka service, consultance sy ny rehetrarehetra. Any zany ahafahantsika mahita an'ilay nisy ve ny impact économique. Miakatra amin'izay tsika resaka gestion de revenu. Miditra ohatra hoe miditra ny DTSBM, frais d'administration, fonds minier, ny parana bénéfice, dia manahoana nefa ny gestion na vola azo avy amin'ny fitrandrana ary nakibony tany io. Ny étude nataonay manko any amin'ny resaka CTD. Verina indray tsika amin'ny resaka indice de gouvernance locale. Raha mijery tsika any amin'ny faritra misy fitrandrahana, mbola tany amin'ny faritra misy gravita moa nijerenay, rehefa namolavola ny indice de gouvernance locale moa zany taty aoriana, dia raha natao zany kajikajy raha na commune anankena natao fa raha oharina amin'ny norme angatahana amin'ny gestion na gouvernance locale, fitantanana zavatra, fitantanana commune, majorité ireo latsaky ny 50%, la majorité ireo tsy mahatratra moyenne, zany hoe tsy manaraka n'le norme angatahan'ny fanjakana ny fitantanana ny toedrara amin'ny andavanandro eny amin'ireny faritra ireny. Ka raha sanatrika milatsaka amin'izay ara ristourna sy ny anjara revenu minier makany amin'ireo commune reo. Mety misy impact tokoa zay satria mety tsy ho ampiasaina amin'ny tokony ho izy ireo ristourna reo. Mety hoe any amin'ny resaka infrastructure izay any amin'ny resaka social izay resaka isan-karazany. Raha jerena koa nijerenay hoe misy plan de développement ve ireo faritra reo. Betsaka no nefa hoe lany daty betsaka no hoe inspiration le maire fotsiny no anaovana le dépense. Any nefany enjeu ngeza be nefana izy io resaka hoe fahaizana mitantana ny vola io. Miakatra indray tsika zany eo amin'ny resaka fonds minier, fonds souverain sy ny tariny. Raha ny rapport en cour des comptes zany rehefa natao ny audit ny fonds souverain dia ozy izy hoe misy tsy fahatomombanana ny fampiasana ny fonds souverain tao anatin'ny fotoana ny asany tao zany zay. Zany hoe raha nisy zany revenu minier latsaka atao amin'ny fonds souverain, nisy tsy fahaizana mitantana atao anatin'izay very fotsiny zany ilay revenu. Miakatra kely indray tsika amin'ny resaka trafika sy ny surveillance. Ndao ataontsika hoe mila manahoana ny fahafahan'ny fanjakana manatsara an'izay ady amin'izay trafika zay sy ny surveillance zay. Move ny momena an'izay budget mifanaraka aminy an'ireo entité ireo ahafahany manao an'izay trafika, manao an'izay lutte contre le trafic zay. Anisany hoe be dia be zany zavatra mitambatra ao anatin'izay raha resaka tsika hoe hosokafana indray ny resaka fitrandrana reny ankibony tany. Miditra an'izay tsika resaka andao tsika hoe norme de transparence. Misy moa zany ny ITA io efa mametraka an'le norme standardisé amin'ny resaka transparence. Mandeha moa zany évaluation Madagasikara ao anatiny dia mbola misy ezaka tokony atao ao anatin'izay resaka transparence de contrat bénéficiaire effectif moa zany anisy antena jerenao akaiky ao anatin'izay. Dia ny fanafainganana zany ilay asa takiny io fenitra io amin'ny resaka transparence moa zany no anisany mila afainganana kely ao anatin'izay. Ny ezaka moa zany efa misy lalàna ny lalàna rehetrarehetra mampitombo ilay norme takiny malagasy ao anatin'ny fitrandrahana ny harena ankibony tany. Fa misy kosa ny ezaka ao anatin'izay ary ny engagement fanjakana no ao anatin'izay mila ampiakarina kely.
resaka investissement izy io a investissement na revenu minier investi amina zavatra long terme ave investi amin'ny zavatra fahafahana migere ny instabilité économique ave ireo revenu rehetrareo sa navoaka ny pays na makaiza any zany mila jerena akaiky satria misy enjeu ngezabe zany izy ty satria misy koa resaka changement climatique izay mitarika fitrandrahana mihoatra an'ireo fitrandrana plus zany ny akora ambany tany dia aiza ho aiza ny intérettsika eo anatin'izay dia betsaka moa zany zavatra mila vaozina ny engagement fanjakana ao anatin'izay indrindraindrindra satria ny orinasa tonga eo dia manaraka ny lamina efa mipetraka fa mifanjakana koa anatin'izay mametraka an'izay lamina zay sy manome tosika ny avaty ambany hoe inona ny tokony fanampiny mba hahafahany ny olona ny fotony misitraka marina an'ireo fitrandrahana ny arena kibony tany misy amin'ny faritra sy eto Madagasikara. Ny indranto fanontaniana adiny ray sasany teo zay ny lasa efa mamaraparana ny eto zany tsika mialohany hoe irosotsika amin'le hoe fandraisana ny fanontaniana ireo mpanatrika. Ya misaotra anareo tamin'le famarina fanontaniana mahakasika ny mangarahara sy ny tambirina ndraikitra teo zao tsika hiditra amin'le resaka le environnemental mihitsy zany fandaharana isika tiamo raha ny tena marina hoe ny tontolo iainako zay le izy dia mametra-panontaniana ihany tamin'ny lazainy monsieur le ministre teo momba ny priorité ao amin'ny programme général de l'État satria zay koa aty zahay ataoko hoe aty amin'ny environnement zany dia manana vision ngezabe hoe vision biodiversité 30-30 zany hoe amin'ny 2030 dia ny 30% ny firenena zay mikambana ao anatin'ny fifanarahana io dia tokony faritra rovana dia misy tsy haiko fifanoherana ihany zay amin'le investissement à outrance ataontsika amin'ity resaka le hoe premier arrivé premier servi ka rehefa tsy ao anatin'ny aire protégé zany na zone sensible dia tonga dia lasa daholo zany rehefa manomboka amin'ny herinandro moa izy iny raha tsy diso dia fa fanontaniana anankiray sosikevitra ihany koa ity zany efa niady mafy be zahay isika mba hidiran'le hoe évaluation environnementale et sociale stratégique ao anatin'ny décret Messier dia efa tafiditra ao izy arabasoa arabatsara fa le fampiarana azy tompoko mbola mampieritreritra ihany satria tsy tena mbola contraignant indray le izy fa mbola misy condition isan-karazany io nefa mifahafantarana azy ny système tsika hatramin'izay dia hoe manao contrat fanjakana le investisseur dia rehefa vita iny dia atao le étude d'impact environnemental fa normalement tokony mialohan'ny projet rehetrarehetra misy an'iny évaluation environnementale et sociale stratégique iny tokony fanjakana ny miantoka an'iny raha ny tena marina ary tokony hisy an'izay isaky ny région zany amatarana ny hevitry ny olona ny inventaire-ny ressources rehetrarehetra ao alohan'ny anapahana hoe afaka miditra ato ve ty projet ty raha tsy satria amin'ny ankapobeny ny investissement amin'ny ankapobeny rehefa any ambanivohitra any surtout amin'le premier arrivé premier servi nendray na le mera ary tsy mahafantatra hoe misy zatra menjera avany dia mifandona amin'le vahoaka foana zany na ny tontolo iainana koa ilay tetika asa tiana ampiarina dia izay no ampidirako azy fa ny fanontaniana mipetraka eto zany dia mikasika ny enjeux environnementaux et sociaux an'ireny projet ireny afaka mamaly daholo tsika efatra amin'ny rahalahy. Misaotra naman'Andranto verenako kely fotsiny mahakasika na resaka hoe mety fisina ambana mahakasika na tsy fisina fangararahana na tsy mety fisina kolikoly ao anatin'ny sehatra ny ambana mahakasika ny fisina kolikoly dia tsy fahafatara miainga amin'ny tsy fahafantarantsika ny zavatra ananantsika zay le izy satria menao permis le olona titiko miteny hoe mety graphite anao dia misy miteny sasany hoe misy volamena ao misy diamant ao dia raha vao tsy fantatra meloa zany fa ny zavatra otrikarenanao anantsika dia hipetraka foana zay zay na tena mety misy tokoa satria mety tsy misoratra ao anatin'ny permis le izy dia zay misoratra ao ihany ny déclareny ohatra ka ny fahafantarana an'izay ambainday ny zavatra misy ao ambanin'ny tany zay
dia mampiena ny riskena mety hoe corruption ao anatin'ny fitantanana ny areny. Mahakasika ny vahoaka verenako kely resaka bravura teo, nisy olona niantso ana amina fokotany amina commune rurale lavitra be. Monsieur le ministre, miintéressé anay ange io zavatra io resahanao io io za hoe fa hoana no miintéressé anay? Ao amin'ny tokontany iady ao misy volamena mba tiana eo fantatra, zany hoe le fokon'olona zany kay mahay an'le toerana hoe atsy misy, fa ny anazy zany tsy tiany hoain'ny fanjakana fantatry ny fanjakana le ressource fa izy ihany ny te ho afantatra anazy. Dia izay mbola afaka hiverenana le hoe tena re-pirenena tokoa ve io zavatra io sa le olona eny amin'le faritra misy azy. Zay ndray. Faharoa, mahakasika ny resaka aire protégé, zonage sy ny karazany. Marina, ny zavatra mety misy matetika, zay moa ministre sakatao zany hoe technicien, ny directeur, DG, niakatra SG, zany hoe mba efa nahita n'le toerana ihany, fa matetika ange tena taningazana eo amin'le lazaina fa aire protégé ny limitiny taningazana ary matetika io. Dia tsy azo kitihana le izy na dia taningazana zao. Satria tsy fantatro, ireno comptabilisena amin'le hoe anina crédit carbone angamba tsy fantatro ao anatin'le izy fa mila jerena koa zay zavatra zay, mila iverenana ny délimitation an'ireny ataontsika hoe aire protégé ireny. Tsika moa ny sasany hoe ampitomboina fa za mieritreritra hoe mila iverenana satria matetika amin'izy ireny efa ngazana, efa tsisy ninina eo ambonina. Fiarovana ny tontolo iainana, ny vahoaka ny ivon'ny fampandrosoana. Raha tsy hindrana n'le hiran'ny mpanakanto rosy hoe voky rakoto aloha zay vao ohatran'izay. Nisy fotoana namana atao amin'ny ataontsika hoe atambajotra miaro ny tontolo iainana, zay ataontsika hoe mafimafy ihany ny fanakianana matetika amin'ny sehatry ny fitantanana renake ambony tany. Dia izy zay tao ministère hoe andao ianao mandeha ho any Australie tamin'izay, anao hijery ny zava-misy any. Na lefa nahitany Australie le tsy ho resako hoe iza le olona, fa mety fantany raha eniny zao zavatra resako zao fantany hoe iza le olona. Dia rehefa miverina avy any izy, dia mba niraisiko tao amin'ny bureau tao tamin'izay hoe mba tantara ho anahy inona ny zavatra amin'izay. Monsieur le SG, satria mbola SG tamin'izay, afaka miara-monina tsara ny mine, ny agriculture sy ny tourisme any Australie izy. Donc tsy mila zonage zanao? Tsy mila. Fa afaka miara-miaina io. Fa hoana ho le izy. Hitanao izy izy. Rehefa nahaka an'le ilmenita izy zareo nanao an'le sondage, hitan zareo hoe any amin'ny profondeur ohatran'izao misy couche productive, zany hoe misy tany lonaka zany tao ambonin'le ilmenita. Dia zavatra nataon zareo izy nendahina izy le tany lonaka, nakisaky ny fotsiny, nakisaky ny tery. Dia nalainy zavatra nalainy tao ambany, dia rehefa ho totofana izy le lavaka, natao aty amin'ny farany ambony le tany lonaka. Le tany teo tsy naniry ninonina, ny trandrana ilmenita iny lasa tany fambolena amany hektarany maro. Zany hoe ilay minina zany niteraka, mialatsina fiteny hoe business ho an'ny olona amin'ny resaka fampandrosoana. Zany hoe io zavatra io zany mila zany tsika ataontsika hoe tsy dia taitaitra loatra indraindray. Moa samby miaro ny paroasiny, tsy maninona zany. Fidiram-bola hoe ato ny metimety amiko dia samby arovako ty ohatran'izay. Androany zao ohatra hoe ministre mina dia hoe miaro an'izay fa minina responsable. Anao niteny teo hoe taloha ianao tao amin'ny chambre de mine, assumeko zay. Talohan'ny chambre de mine nefa efa tatao ministère. Zany hoe fantatro zany ny zavatra mety takiany fanjakana, fantatro koa ny zavatra mamparary ny sehatra tsy miankina sy ny aty amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Ny fampandrosoana eny fotony dia matetika misy école izy io, misy lalan-tsaina ataoko hoe samy manana ny azy. Misy ny fitakiantsika zany dia hoe ny fiteny anglisy hoe do it with locals, zany hoe iaraha-miasa miaraka amin'ny fokon'olona eny fotony, ny teratany malagasy.
zay ny ataontsika hoe anankiray fa misy lalatsaina farao hoe do it locally atao fotsiny le izy eny akaikin'le toeram-pitrandrana dia tsy miatrehtsika na vazaha na karana na sino manao mandray anjara amin'ny fampandrosoana fa misy n'le ancrage territorial reny projet lehibe zay ataontsika hoe araka ny tenenina manavaly ery tao tsy dia hita loatra zay mety hoe impactany dia matetika izy ireny a tsy mahita le filany eo amin'le tontolo manodidina azy satria tsy ampy le planification marina raha ataontsika hoe en termena macroéconomie Fort-Dauphin zao ohatra mety hoe enimpolo hatramin'ny fitopolo isan-jaton'ny PIB zay otrikarenà foronina eo amin'ilay faritra avy amin'ilay projet que même fa rehefa jerenao ilay fari-piainan'ilay olona ohatrany tsy hita taratra ilay izy ao anatin'izay inona ny nahatonga an'izay dia miverina foana amin'ilay hoe planification zay hoe rehefa hisy ny projet d'envergure tsy maintsy misy ny zavatra manaraka an'ireny zany a tsy mampaninona zay raha ataontsika hoe atao ministère nge tsy zavatra feniny fantatra daholo hoe isy projet ohatran'izao ato amin'ity amin'ny faritra tsy ho afeninay zany tsy hoe mialatsiny hoe zahay no hitazona an'izay anao rétention d'information tsy maintsy mampafantatra ny rehetrarehetra ao anatin'izay zonage fiarovana ny tontolo iainana marina satria fa eo ny lanan'ilay politika tsika milaza hoe arovo ny tontolo iainana mba hisotoanantsika ny touriste ohatra mety tsy hoe tourisme mahakasika ny faune et flore nefa ny zavatra araka ny tenenina teo resaka politika transversale zay mba ilayntsika koa zany manaraka an'izay ny fanatsarana ny sy ampitaterana tondrana n'le reny touriste zay eritreretintsika fa tonga marobe aty amintsika ohatran'izany kanefa ny fahatongavan'ireny touriste reny amina isa maro koa mety animba koa n'lay tontolo iainana fa amin'le misy n'le biby sy ny karazany raha ohatra ny hoe anao tourisme de masse ohatra ny any Chine zao ohatra hoe mijery fotsiny ny cité interdite efa olona million isan'andro ny tonga eo amin'le toerana raha zany ohatra ny hoe tonga amina fahatrarovana aty amintsika mety ho sarotra ihany koa anatin'izay zavatra zay ka mila fantatra sika zany zavatra tiatsika ho atao zay le tiako tenenina teo ekena misy ny ataontsika hoe somary mbola taraiky ny aty aminina raha hoe ho apetraka eo ambony mizana le otrikarena satria ohatra hoe tontolo iainana zao fantatsika tsara hoe misy n'le comptabilité nationale napetraka hoe azo kajiana le izy ny vidin'ny io resaka faune et flore sika eo zao milliard de dollars ohatra ny valeurany capital naturel zay le izy misaotra indrindra ny pêche mety manana an'izay fa ny mine tsy manana satria tsika tsy nanao an'ilay recherche resahantsika tary aloha fa raha fantatra io zany apetraka eo ambony mizana hoe iza no manandanja kokoa raha zay no lalan-tsaina hitondrana azy fa sainga ozy izy zay resaka zay indray mandeha olona avy any sadidiko Benin angamba ny mpisehatra tamin'izay ny resaka an'ilay za mpiresaka an'io foana fa tsy hainoany olona fa rehefa ny olona tany a Benin ny resaka hoe consultant nentin'ny PNUD teto le rangahy io dia nanontany olona izy hoe ay ho ajanona zany fitrandrana mine eto Madagasikara ozy izy ny raitrano dia nanontany ray le olona hoe firy pourcent ny exportation nareo le mine 42%. Ay 42 dia misy afaka anolonan'ireo anasolonan'io mine 42% io tsotrany tsy misy ay rehefa mahita solony nareo izy le rangahy dia efa ampiresaketo sika tiana tenenina hoe tsara misy ny midéaliser zavatra fa mba tsara koa ny mitehana amin'ny tany ny tongotra amin'ny zavatra misy androany marina tsy ataontsika hoe mahafapo ny zavatra mahakasika ny mine fa azo tsaraina io zay ny tiako tongavana teo amin'le hoe retour d'expérience ny ministère dia manao zay fomba rehetrarehetra tongavantsika amin'izay zavatra zay fa misy koa ny priorisation raha ataontsika hoe roapolo volana efatra amby roapolo volana no misy anay eto tsy maintsy miprioriser tsika mistabiliser an'le situation aloha fa saingy kosa mijery sy mitsinjo ny ho avy amin'izay ihany ny QMM satria tsy nilozan'izay mihitsy ny grande mine rehetrarehetra zany arinareo
anisan'ny tafiditra ao anatiny nisy barrage foana nisy fotoana ary nisy faty olona mihitsy ary nisy fotoana tsika niara-niasa tamin'ny 2022 ny mouvement roy nidina tany dia niara-niasa consultean'ny rehetrarehetra dia raikitra le hoe ndao anao espace de dialogue zany au niveau communal et régional fa ohatrany tsy nitohitsony le izy tateo aoriana fa nandalo fifidianana 2023 tsika dia nisy an'le fonds souverain 13 millions dia tsy haiko le fonds souverain ohatrany lasa bus 2,7 ny hitanay ary tsy haiko ny fandraisan'le izy amin'le asantsika nahoana miteny an'izay anao fa adiniko azafady indrindra efa niera kely tamin'ny namana landy aho teo nahita an'izay publicité zay zato sy eto hiaron'ny QMM fitrandrana fasy mainty misy olona maty 3 ajanona io dia hoy za hoe firy moa ny olona maty eto a Madagasikara isan'andro amin'ny resaka fifamoivoizana firy ny olona maty amin'ny resaka accident domestique rehefa nanjerena ny statistika tompoko ny tena mahafaty ny olombelona dia ao an-trano accident domestique tsy mandeha moto akory tsy mandeha avion tsy mandeha ohatran'izay fa accident domestique mba tsy resahako an'izay resahanao zay ka ohatrany hoe mora ny mikapitelo telo maty tany amin'ny miaro ny orinasa mpitrandraka ako anatin'izay zavatra tsy hoe le telo maty no akory manamaivana zay sanatria fa hoe mba contextualisena ny zavatra misy ao anatin'ny zavatra rehetrarehetra misy maty foana amina zavatra tsy te hanonona secteur d'activité hafa mba sao dia le zanzalahy hoe io fa manaratsy ny nay ny andriamato ministre fa tiako tenenina hoe ny tena betsaka ny totroko ny olona maty dia any anatin'ny tokantrano misaotra indrindra resaka enjeux environnementaux sociaux zany resantsika eto rehefa mitrandraka ianao naiza raha tany ny zava-dehibe indrindra aloha dia fiarovana ny tontolo iainana io ary raha hiteny zany ianao aty Madagasikara zao misy cahier de charge mazefatra ary tena sarotra manatanteraka an'io ary io isa-taona misy foana ny ataoko hoe le suivi araky ny tenen'ny namanato ataon'ny ONE tena ataoko hoe enjany ary tsy vita moramora zany miresaka amin'ny ekipan'ny ONE fa mijatsipria mihitsy izy zay vao manome an'le fahazoan-dalana ny tiako lazaina dia zao ho amin'ny mpitrandraka ataontsika hoe engagé sérieux ny tontolo iainana dia zava-dehibe anisan'ny singa anankiray ahafantarana hoe entinaiza le fitrandrahana fa raha tsy atao ara-dalàna ny fiarovana an'io na le fitrandrahana range mety miksilasile mety tsy mandeha amin'izay loany ary raha mijery ianao na any amin'ny QMM na misy any amin'ny Ambatovisa ako efa nitsidika tany moa zany misy ataoko hoe pépinière na ohatra fotsiny hoe fambolena azo après an'le fitrandrahana efa mitsindro lavitra amin'izany zany ny mpitrandraka ary zany tokony takina amin'ny mpitrandraka daholo zany ho an'ny ho avy ary za mino fa ny mpitrandraka zay ho avy eo efa manana an'izay fomba fijery tsy eto Madagasikara ihany inge io fa eran-tany mitahaka an'io hoe fiarovana ny tontolo iainana io fa ny zavatra tiana angatahana fotsiny angamba fampiresahana dia hoe ahoana no fomba tsy atao lasa sakana le izy fa inona ny fepetra raisina raha ohatra ka hoe misy zavatra sarotra manatanteraka azy dia inona no fepetra azo atao mba tsy asakana n'ilay fitrandrahana za tsy miteny hoe le fasimoro ohatra zao le izy fa misy zay ianao moa noteny teo hoe ny fampiresaka ary zay mihitsy le hoe fampiresahana sy fanarahana ary ao anatin'le izy otrany iverena kely ihany tsy natao anatin'le misy fitenenany Valérie teo hoe ahoana ny ONE etohan'ny orinasa ohatran'izany itsika tamin'ny nanao ny code minier hoe maninona ny ONE tsy mba nahazo le fizarana ao anatin'le fantaovana andreny za eto mitaka monsieur ministre rehefa mandeha ny LFR mba ameo sangany kely ny ONE mba ialana amin'izay hoe an'izay ao anatin'le aniny ataoko hoe azo atao angamba zany fa fangatahana ihany mba ialana ny lazain'ny Valérie tsy indépendant mantsy le izy rehefa etohan'ny orinasa
fa toko hoe zava-dehibe ary tsy azo ialana zany ny environnement sy social zareo a zay nataoko hoe raha tsy misy famatotsona an'ireo tsy misy famatotsona an'ilay orinasa. Za koa ohatran'ny mahita aloha mpisaoranao ohatran'ny hoe le serasera zany tsy ampy amin'le hoe hetsika sy vokatra sy tantara tsara ho an'ny sosialy sy ny tontolo iainana. Teny zao monsieur le ministre teo hoe ny minieny tena mpamboly azo indrindra mitady an'izany ankizy ny olona fa tsy mahita hoe aiza le anko-kevitra nahitana an'le izy. Monsieur Jackie nareo amin'ny minina pierre industrielle ny ONE tsy misy afa-tsy eto Antananarivo dia any Tamatavy dia any Fort Dauphin. Ny petite mine feno eran'ny Madagasikara, ny petite mine ny ohatran'ny malaza hoe mpanimba tontolo iainana moana ny mpahavalinao an'izay. Eny tompoko, gamba tsy laviny zany tsy laviny zany fa zany moa no resaka atao rehefa tsy mahita maso dia misy ny ezaka maro samihafa ataon'ireo mpisehatra ao anatin'ny petite mine ireo zay niteneniko teo hoe misy mpisehatra ao anatin'izany sehatry ny vato industriel zany azontsika atao modely ary zay miezaka foana mitantara dia mizara betsaka ny sakana betsaka ny antony maro samihafa tsy hataterahan'ny olona n'le obligation socio-environnemental fa misy kosa ny ezaka azo atao ary misy nefa tena miezaka ary ao anatin'ny taona maro misy zao tena hitanay ao anatin'ny 20 taona tena miezaka manao foana ary zay no tsy hitan'ny saramabebahoaka satria ny ONE amin'ny reny faritra any ambany any amin'ny faritra reny enclavé reny dia tsy misy ONE fa ny DRED no makany. Ny DRED zany no manao ny karazany ohatrany hoe ampahanasa ny ONE mijery ny lafiny environnemental mijery ny lafiny zay mahakasika an'izany na manao an'ireny mijery an'ireny rapport hatramin'ny rapport ny fambolekazo hatramin'ny rapport ny fambolekazo manao na viabilité 4% viabilité manao ny DRED ary misy mpandraharaha tena manana fahazarana mihitsy maka conseil amin'ny DRED mialohany hanao zavatra. Ny DRED zao ohatra misy tany amin'ny faritra atsimo andrefana tany ireo mpandraharaha mandeha maka zanakazo any amin'ny DRED rehefa tonga fambolekazo fa ny DRED nanentana ny tany fotony tany ametra anaovana pépinière any atoerana evitena no mety hoe tsy fisiny zanakazo satria rehefa tonga moa fambolekazo dia nyrehetrarehetra samy mba maka daholo misy koa le fahasombana sy fahafatesan'ny zanakazo juskany amin'ilay toerana ale etoana transport ambonin'izany dia misy zavatra ohatr' izany ataon'ny DRED ho anay ao anaty sehatra dia tsotra ihany hoe rehefa misy zavatra tiana atongavana dia tokony fanampiana le izy raha misy objectif iraisana. Ny ao amin'ny lafiny fitrandrana dia averiko ihany hoe tombony ho an'ny firenena io misy firenena ane tsy manana an'io arenakibony tany io isika manana ny valorisation an'io zany ny tena zava-dehibe dia mifijereny raha hoe mpandraharaha sy ny administration mijery hoe inona no lafiny hoentina ampiasana an'io loharano io mba hiteraka tena famombiazan'le firenena be da be araka le niteneko teo hoe misy ny loharano stratégique misy ny aty amin'ny lafiny artisanal misy ny any amin'ny lafiny volamena mety misy zavatra hafa misy koa ressource naturelle hafa tsy tsy voatery ny arenakibony tany ihany fa reny valorisation an'ireny zavatra rehetra reny zany no tokony ho heverina hoe inona ny lalana hoentina mampandroso azy inona ny tanjona iraisana mba teny tonga ho fampandrosoana an'le firenena tokoa le izy tsy maintsy misy io raha hitrandraka ianao tsy maintsy misy dégradation io lainga raha hitentsika hoe tsy misy dégradation fa le respect an'le engagement le hoe mihonoré an'le engagement ny olona zany raha vao tsy tonga eo atoerana aloha zay zany ny zavatra hitandray fa zay moa miezaka manentana fa raha vao tsy misy administration tonga eo atoerana dia miena ny tahoatry ny olona dia miena le fandraisana andraikitra hitantsika nefa n'izao fa nataontsika n'izay lafiny ONE zay fotsiny any amin'ny toerana enclavé any tsy possible ny andehanany ONE any ny DRED mety afaka makanina mety misehatra ara-piarahamonina mifehan'le any fa ny orinasa aloha ny anay zany ny membre aminay zany ny orinasa dia tena hitanina foana hoe tandremo fa ny obligation tsy raha manana fahasahiranana dia zarazarao aloha miinforme an'ny administration mialoha dia mba makatolo-kevitra any makatolo-tsaina avy any amin'ny administration fa tsy hoe endrasana ho pénalisena ianao zay vao
zay vao hetsika misy zay zavatra rehetrarehetra zay fa mino fa rehefa manaraka n'le fepetra tsy kelikely ataoko hoe tsy kelikely satria sarotra ihany a io zao tena isorana manokana amin'ny ministera mafy io a ny mety mbola condition io PRSE io fa solution ray io raha ohatra ka tena vita ao anatin'ny firahalahiana tsara mametraka azy io PRSE io zany a mandray anjara tanteraka amin'iny any amin'le commune zay vinavina sy filany mihitsy no resahany eo ary tena zavatra hoe concret eo amin'ny fiainan'le fiarahamonana mihitsy zany no zavatra hitranga raha ohatra ka tena hoe ohatran'izay ny fomba ametrahana an'le PRSE ny responsabilité sociétale nangefa nisy foany misy ary tonga dia manao hoe inona mahasoa an'ity commune ity misy an'izany teneko zany mety afaka jerena kely modely miteny izy hoe école aloha apetraka dia misy miteny ao ambadika eo fiangonana aloha apetraka fa ny rafi-piarahamonina eto amintsika eto a somary sarotsatra ny fifampitondrana dia ry zareo mifandamina dia miresaka dia hoe inona ny atao mialoha dia karazany ohatran'ireny manao plan de développement an'le toerana mihitsy zany ianao a dia alefanao par étape tsy fantatra hoe ao anatin'ny 10 taona 10 taona dia ny taona voalohany a ity zany priorisé na taona faharoa dia ohatr'izao a iny koa le orinasa mpitrandraka efa mba afaka miomana ihany koa satria amin'le hoentimanana zany sotra tompoko Valérie ye eskezina kely satria efa teneniko izy atao fohifohy ye exigence environnementale sy ahoana moa zany mampifandray a hoe miara mionona zany ny exploitation minière sy ny environnement dia anisany moa zany misupporter an'le resaka hoe évaluation environnementale stratégique dia azo atao mihitsy moa zany mametraka hoe raha ohatra ka hoe aporoborobo-miny atsika dia fantatra hoe amin'ity faritra ty no anaovana an'izay fa raha ny environnement kosa tsy kitihana ny amin'irety faritra reto dia raha piarana izay a dia ohatry ny lasa manana zone d'exploitation zany a dia fa atao zany zay stratégie mifanaraka amin'iny a mba tsy hisy fitsabany hoe ito famaly indray ny environnement sy ny ressources naturelles ao anatin'ilay izy dia rehefa milamina moa zany zay a dia mandeha ho azy ny stratégie sy ny planification mifanaraka amin'ny tsirairay amin'le zone mifanaraka amin'izay manaraka an'izay a ny exigence environnementale raha ny atao hoe raha ny lalàna izay natsaraina taty aoriana dia mitombo tena mitombo be dia be mihitsy a ireny exigence atakina amin'ny resaka étude d'impact environnemental sy ny procédure rehetrarehetra fa eo fotsiny le olana verina amin'ny budget teo hoe manahoana ny suivi an'ireny move le ina moa sy tany le zavatra angatahana amin'ireo ministera tsirairay avy ireo ministère environnement sy ny ONR ve move ireo traceny amin'ny budget ve zay fitakina an'izay ny an'izay dia eo le hoe budget foana moa zany resahany eto fa io a budget io moa zany ahafahana mampiditra an'ilay a nataontsika hoe besoin mety hoe ressources humaines io a besoin technique io na besoin technologique na ireo karazana besoin ilaina mba hoe hanamora an'ilay asana suivi sy hanatsarana an'ilay asana suivi dia io moa zany ohatra hoe miverina any amin'ny resaka budget foana zany ny resaka eto hoe irina mba ho tonga saina amin'izany ny fitondram-panjakana ka hampiakatra ny budget an'ireo ministère misahana ressources naturelles tsy ny minina rery fa ny environnement pêche sy ny sady ao anatin'ny famolavolana ny PLFR mihitsy ntsika izao fantaniana farano apetrako amin'Andriamatoa minisitra ezahana mba fefezina koa valiny raha ohatra ka momba ny ndresaka sika momba ny géopolitique teo ndresaka momba ny souveraineté sur les ressources ny fantariko satria Madagasikara nisan'ny hoe manana singa minéral stratégique na ny ataontsika hoe minerai stratégique aiza ho aiza ny ataontsika hoe toeran'ny Madagasikara manoloana indrindra ny tinady izay misy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'izao fotoana izao ahoana ihany koa ny fahafahana miaro ny tombontsoa antsika eto Madagasikara amin'ireo arena stratégique ireo
misaotra indrindra raha miresaka minerai stratégique na minéraux stratégique dia eo moa zany ny fahafantarana hoe akora fototra na ny ataontsika hoe le minerai zany le trandrahana mbola tsisy transformation dia misy ny atao hoe efa transformé na le hoe processed materials dia le mpividy na le débouché na ny client zany ao anatin'izay. Raha androany miresaka minerai stratégique atsika raha le stratégique mety samy manana ny définition-ny. Ny stratégique ho an'ny européenne dia stratégique par rapport amina transformation resaka transition énergétique. Fa ny stratégique amintsika mety tsy zay. Ny atsika mbola indépendance énergétique ohatra. Charbon de terre zao eto Madagascar dia antsoina minerai stratégique. Fa saingy any Europe tsy stratégique ny charbon de terre satria ny anazy efa le transition énergétique no mamaiky azy. Samy manana ny stratégique any zany. Fa raha le minerai stratégique à la européenne na à la occidentale zay ilazantsika azy tsy maninona dia zavatra azo ambara dia ny sinono mifehiny io. Ny 70 isanjato mahery na ny akora na ny le resaka efa vita process. Ary vao maika koa ary zareo mbola mitady aty an'Afrika ankoatra ny efa izy ny voalohany dia mbola misécuriser gisement aty an'Afrika zareo. Moramora amin'izareo hatramin'izay ny sécuriser an'io satria ohatra teto Madagasikara tsika variana mety nanao ady la politique navelantsika teo ny secteur minier tsisy mpiresaka nandritra ny 40 taona mahery mety misy miresaka any anambadibadika any dia ny permis minier nefa fantatsika fa azo amidy. Ny acteur rehetrarehetra mahalala atao anatin'ity secteur aty fa hatrany amin'ny 20 na 70 isanjato ny permis efa ny ampelantanana acteur sinoa. Lasa ny daholo ny permis satria izy mividy permis, ny vidiny ny permis teny amin'ny mpitrandraka madinika. Mpitrandraka madinika koa moa noho n'le hoe tsy afaka namoaka permis ny fanjakana dia mila vola izy dia namidiny. Zay nge natonga anany teny hoe raha-mpanjakana ny fanomezana permis attribution régalienne ary acte de souveraineté. Raha avelantsika amin'ilay fampivarotana tsotra ohatra n'izay fotsiny izy io dia tsy mipetraka ilay souveraineté. Mila mi-intervenir amin'ny fanjakana hoe oka tsy ty ihany no ohatra n'izay satria intérêt ambonin'ny fanjakana io, intérêt ambonin'ny firenena io zavatra io. Ka raha valiko amin'ny tsotsotra manana ny zavatra tadiavin'ny olona oziziako tsika eto Madagasikara akoatra ny ilay firenena ny resahako teo Madagasikara zany anisany manana an'ireny otrikarena rehetrarehetra fa stratégique reny raha tsy laza fotsiny tsika teo ohatra hoe ny bauxite zay azahoana aluminium, ny graphite, ny lithium sy ny zavatra hafa maro samihafa. Ny amin'ny firenena reny resahako teo efa tsy dia manome an'ireo firenena hafa zay concurrent. Dia mieritreritra ireo firenena hafa ireo hoe alao ao Madagasikara zany. Dia ny politika tsika ao anatin'izay marina hoe maiky nareo fa ndao iarahana mamatatra tsara hoe firy marina le zavatra, inona marina le zavatra ananantsika mandalo amin'ilay étude conjointe teo zany dia eo mozaka antsika manana choix na tsika anao appel à concourir na tsika hiditra ny lalana hafa fa dia teneny koa eto hoe mazava tsara hoe ny fanomezana permis dia acte de souveraineté ary Madagasikara vonina hiaro an'izay ataontsika hoe tombondany zay mety ananan'izay fa saingy kosa misokatra amin'ny rehetrarehetra. Ny politika mpanjakana, politique générale de l'État pour la refondation dia hoe politique de tous azimuts misokatra amin'ny rehetrarehetra. Ka ho anay aty aminona dia ny manao mise en œuvre an'izay zay mba tsy ho antokony olo tokana fotsiny no afaka mampiroborobo an'ity sehatra ity satria ilaina ny concurrence raha te hisehatra andeha malakilaky tsika anatsara n'le secteur minier. Ka mbola isy fotoana moa iresahana manokana ny minerai critique io eto Madagasikara
fa raha ho anay ministère manokana dia manao ny ezaka rehetrarehetra afana mijery amin'ilay ataontsika hoe chaîne de valeur zay manomboka aty amin'ny fikarohana ny fanomezana permis ny fanametrahana ny ataontsika hoe unité de transformation ary ny fanondranana anisany anatin'izay dia ny resaka volamena satria fantatsika tsara fa ny volamena misy an'ilay raffinerie d'or ny raffinerie d'or dia karazana transformation zany hoe mialohan'ny anondranana nyreny zavatra reny mivoaka any ivelany dia tsy maintsy mandalo transformation tsy maintsy isy moa ny fampahafantarana araka ny teneniko teo ho ataonay matetetika fa ianao koa nge amina communication amina zavatra stratégique ohatra to rehefa miteny matetika loatra koa ianao dia tsy enon'ny olona fa indraindray ilaina ihany lay miasa mangina fa amin'ny fotoana ohatran'izao dia tsy maintsy miteny zay misaotra mankasitraka anao Andriamatoa Minisitra misaotra antsika mpandray anjara ihany koa satria ny fametrahana isin-dranto fanontaniana no mifarana eto fa tonga amin'ny fotoana izay andrasan'ireo aloha sinatehako aloha nisy efatra amin'ny rahalahy amizay mialohan'ny tena hoe andraisantsika ny fanontaniana ny fandaminana moa zany dia hoe raisina tsy telotelo ny fanontaniana izay apetraka reo zany fa mialohan'izay misy feo avy amin'ny polina ifotony ray aman-dreny avy any Taolagnaro zana Day Bonaventure hoe notsika kely angambany izay feo zay mialohany hoe tena irosotsika ao anatin' izay fanontaniana avy amin'ny mpanatrika izay voalohanteny voalohany resaky miarahabantsika mihaino an'izao fandaharana izao eto moa tsika ny miresaka aminareo dia Razana Day Bonaventure zay président ny toteny Tanosha no président koa ny plateforme district société civile raha ny iainanay teto raha resaka fitrandrahana ny resahana dia zavatra azo resahana aloha dia mikasika ny convention d'établissement raha resahantsika hatramin'ny voalohany zany hoe ny convention d'établissement zay nipetrahany ny orinasa QMM zay taty dia tsy ahitany ny fanjakana sy ny vahoaka tombotsoa maro ny tombony araketra na avantage fiscaux ho an'ny orinasa ka raha nieritreretinay dia tokony isy fanamboarana ifagnaraka amin'ny fivoatra ny zavamisy iainan'ny firenena sy ny zavamisy eran-tany zany ambany be ny tony ny redevance minière dia amin'ny lafiny ray koa zany dia tokony isy fanaraha-maso hentitra ny fampiasana ny resaka ristourna raha resaka RSE ny resahantsika responsabilité sociétale de l'entreprise zay mahita fa lalaovin'ny orinasa am'izay itiavany azy izy io ny fanjakana lasa magnaraka foana fa tsy magnara-maso na mba misy zavatra mba resahan'ny fanjakana ny mpitondra zany marimarina kokoa ny mpitondra raha jerena zany nefa zany vola zany inona nahazahoana io hoentina hanatsarana ny fiainan'ny vahoaka indrindra ireo iharany ny fitrandrahana zay no hitadiavana ny RSE fa ny fahitana anazy am'izao raha ny aty aminay ny jerena dia lasa vitrine isehosehoana hoe nanao an'izao nividy an'izao nividy an'izao nefa tsy mifagnaraka am'le zavamisy iainan'ny vahoaka tsy mifagnaraka am'le tombotsoa hanatsarana an'le fiaignan'le vahoaka zany dia ina moa ny zavamisy tsy misy fahatokisany ny fanjakana tsy mahatoko ny fanjakana ny vahoaka satria ahiahiny hiraitsy kombakomba amin'ny orinasa mpitrandraka ka ilaina raha ny tena marina ilaina mihitsy ny fangaraharana sy ny tamberina andraikitra amin'io raha resaka consultation publique tsika zay nataon'ny orinasa dia maro ny fampanantenana natao tamin'ny consultation publique tamin'izay fotoana zay dia eto zahay magnotany hoe io zavatra nampanantenaina tamin'ny consultation publique io inona ny vita inona ny tsy vita iza ny hitaky an'izay ahoana ny fanaraha-maso n'izay zavatra zay fa dia hatramin'izao zany dia tsy fantatray hoe inona zavatra vita inona zavatra tsy vita tanteraka fa ny vahoaka dia mahalala hoe tsisy zavatra tanteraka ny raha ny resahana tamin'ireny consultation publique zay natao taloha regny zany am'izao
eo amin'ny fiantraikany amin'ny tontolo iainana sy ny lafiny sosialy. Zava-misy moa zany de tsy miverina toy ny taloha ny toerana avy nitrandrahany, resaka hazo, resaka tsiron'ny tany tsy mitovy e. Maro ny zavatra tranga mitranga aty momba an'izay zavatra zay. Ny rano sotroina de hitantsika mazava tsara fa pollué io, raha ny eto Fort Dauphin de miakatra ny tôna plomb, ary hitantsika reny fatina trondro sy ny sisa reny zany tam'izay fotoana zay. Ny tôna plomb io raha ny satria misy inona moa zany prélèvement nataona ONG international zany teto de any amin'ny 100-200 microgramme ny tôna plomb agnatin'ny liony ny olo zay misotro io rano magnodidina an'io fitrandrahana io. Raha resaka aretina no jerena raha ny fahasalamana moa zany de misy aretina zay tsy nisy hatram'izay mipoitra, ohatrany hoe tazo na tazo moka mandavan-taona, gn'arety kibo, ny fahasembanana sy ny sisa. Zany ny zavatra iainanay aty zany momba an'izay zavatra zay zany. Sosokevitra omena raha eo amin'ny firaisamonim-pirenena moa zany dia fananganana comité de suivi indépendant ahitana mpikambana avy amin'ny firaisamonim-pirenena sy ny expert, satria tsisy afa-tsy zay, ny fanjakana efa tsy mandray ny andraikiny tsy misy afa-tsy ny firaisamonim-pirenena no afaka hiteny am-pahamarinana, tsy tratra ny kolokolo sy ny sisa ao anatin'io raha io. Ankoatran'ny ny problème misy aminay aty de resaka recrutement, ny zanakanay tsy voaray ao. Raha jerena ny cadre raha ny QMM am'izao fotoana zao, jerena ny cadre ao tsy misy zanakanay raha directeur zany tsy misy anatiny ao, en chef service angambany mety misy anatiny ao. Licenciement moa zany de zay mahita zanakanay nibetsaka roahana avy ao. Ny expatrié moa zany manomboka mahazo vahana amintsika miteny zao. De ty koa raha anankiray problème nisy taty de nanao externalisation ny fanjakana amin'ny orinasa. Externalisation fantatsika moa zany fa hoe misy sehatr'asa zay avoaka avy anatin'ny orinasa de tadiavana entreprise na contractant moa ny anarany aty andray an'io raha io. De ny zava-misy raha 1 million karaman'le mpiasa atao amin'ny QMM lasa aty amin'ny entreprise izy contractant 1 million d'ariary de lasa 200 000 ariary izy aty 250 000 na 300 000 ariary ny anona de resaka sosialy sy ny sisa regny de tena tsy misy mihitsy am'izay lafin'izay zany. Ohatran'izay ny resaka location na voiture, ny entreprise, ny prestation de service de tena tsy mahazo tombony ny zahay aty. Tsy mifagnavakavahana ny tena ho tenenina fa QMM manko mametraka natetika nametraka hoe à compétence égale mi-prioriser izy ny compétence locale, nefa tsy hitanay zany zay zavatra zay, sady tena tsy mahay ninina ny zanakanay aty tsy mahavita asa ny zanakanay aty moa zany. Ny gestion plainte taloha misy an'izany comité local de liaison zany, misy structure de dialogue zany misy comité de suivi environnemental régional zany, nisy arrêté nanao an'io fa am'zany tsisy tsony io hatram'izao tsy miasa tsony io fa de rehefa misy fitarainana de aterina any amin'ny QMM ny taratasy de tsisy valiny zany hatram'izao. Zany ny zavatra azo ifampiresana. Ankoatran'izay moa ny resaka mikasika ny fambolena, fiompiana, ny jono, ny jus fruitier, mahampy ny tena iainan'ny olo aty ny ampela moa zany ny aina amin'io mahampy io QMM nefa ny nampanantena hoe ny mahampy raha ohatra ka tsy mahavoly mahampy zay na ratsy ny fambolena mahampy dia misy fanampiana atao amin'ireo jus fruitier fa hatram'izao moa zany zay de tsy misy tsy hita zany zay zavatra zay. Mikasika ny resaka électricité moa zany ny jiro de ny aty ny lafo indrindra nefa zahay manana panneau solaire zany, misy éolienne nataon'ny orinasa. De mikasika ny resaka tany moa zany ny terrain mbola misy olana hatramin'izao. Fohifohy ihany moa ny fampiresahana eto fa 10 minitra fa zay angamba no amin'ny ankapobeny ny zavatra azo iresana fa amafisiko moa zany le hoe ny fananganana ny comité de suivi indépendant ahitana mpikambana amin'ny firaisamonim-pirenena sy ny expert, io ihany no ahafahana satria ny fanjakana fa tsy atokisan'ny olo io ihany no zavatra tokony apetraka moa zany
raha tena te hahombotsika amin'ity resaka fitondrana ity. Isitra angamba no mety hoe andra fitenenina kely solotena amin'ny fanjakana moa ny avy ato amin'ny QMM ihany koa mentsika fitenenina kely tao aorianan'izay hoe etaeta na fitarainana na ihany koa sosikevitra izay naroso ny ponina eny fotony izay. Misy zavatra maromaro ny voaresaka teo zay miantefa ty amin'ny mpitantana ny resaka ministera moa zany ny fanjakana amin'ny ankapobeny tsara marihana fa ny nanaovana nio convention d'établissement ny QMM io tsy voandroany tamin'ny taona 1970. Ny contexte tamin'izany tsy mitovy. Tamin'izany mety tsy nisy minina lehibe na ray ara teto. Tsy manome tsiny an'ireo zoky ray aman-dreny tamin'izany fotoana zany fa miresaka fotsiny ako hoe ny contexte nanaovana nio convention d'établissement io tamin'izay dia tsy nitovy. Ny code minière raha ataontsika hoe zay niarahana tamin'ny mpamatsy vola mbola herintaona taty aorinan'ny 1998 io. Ka ny zavatra voasoratra tao anatiny kosa dia mametraka fa rehefa ao anatin'ny 20 taona dia afaka jerena avaozina zay zavatra ao anatiny zay fanarahany rotota ao anatin'izay. Redevance minière moa efa voafetra ao anatin'ilay convention d'établissement le izy fa fahafantarako anazy ny kitihana izy io nasina niala amina 200 nakarina ho 2,5 makasika ny RSE. RSE ray aman-dreny Bonaventure moa mialatsiny manonona ny anarany tamin'ny fotoana zay nandalo tany Fort-Dauphin tsy tao izy. Nisy fifanakalozana niarahan'ny ministère ny mine, ny ministère ny atitany na mpivory ny mpisehatra tao amin'ny tranobe ny faritra. Fa tsy tonga tao izy fa ararotiko zao fotoana zao itondrako an'ireto fanampanazavany reto. Makasika ny RSE nangataka amin'ny vahoaka mba ilazako hoe miaino ny vahoaka ny fanjakana fa tsy marina zany hoe ny vahoaka tsy matoky ny fanjakana zany. Miaino ny vahoaka ny fanjakana ny zavatra nangatahany olona dia hoe alao ny RSE ny QMM hijanona any amin'ny faritra ny mandray ny fanapahan-kevitra fa tsy akarina aty amin'ny filakevitry ny ministra. Satria rehefa nanao ny renégociation an'io convention d'établissement io fanjakana dia napetraka hoe misy ny atao hoe COS, comité d'orientation et de suivi eny amin'ny niveau faritra dia ao ambonin'ny COS misy an'izay hoe comité de concertation zay aty Antananarivo dia rehefa avy eo i comité de concertation io no mitondra an'ilay proposition na programme d'emploi amin'ilay hoe inona le karazana activité hovatsiana vola. Ny volan'ny RSE ny QMM tsy omeny an'ny fanjakana tazoniny zareo any amin'ny QMM io fa ny programme d'emploi no omeny any zareo. Dia rehefa ao amin'ny comité de concertation le izy alefa any amin'ny conseil des ministres dia ny conseil des ministres no manampaka amin'ny farany. Izay zavatra zay tena hita hoe mahazefatra be zany le izy. Dia nangataka amin'ny vahoaka hoe alao izy io hijanona aty amin'ny faritra. Ny zavatra mahakasika ny an'ny région faritra Anosy tokony ho tapahana aty. Zay le atao hoe décentralisation. Dia nivory zahay teny Mandena niaraka tamin'ny QMM, ministère maromaro, misy koa ny vice-président ny Assemblée nationale ho an'ny faritany Tuliara. Dia tapaka tamin'izay hoe ndao fa ajanona aty amin'ny faritra le izy. Dia hokitihana zany le convention le protocole d'accord ametrahana an'izay zavatra zay dia mijanona any Fort-Dauphin ny fanapahan-kevitra mahakasika ny RSE ny QMM. Zay zao zavatra anankiray ahitantsika tsara hoe miaino ny vahoaka ny fitondram-panjakana. Tsy resako tsony le resaka ristorina teo zay niatona fa saingy efa misitraka an'izany ny CTD fa ny zavatra no mariana dia hoe
napetraka atsika nisy arrêté noraisina efa tany amin'ny taona 2017 zay mametraka fa tsy tokony hihoatra ny 30% ny vola miditra amin'ny ristourna ny budget de fonctionnement ary tsy tokony ho latsaky ny 70% ny budget d'investissement. Mipetraka io a fanaraha mason'ny ristourna moa zany misy nireny ratsamangaiky ny fanjakana any amin'ny faritra ny chef de district na ny préfet de région. Mahakasika ny rano. Nisy contexte zay tsara mariana ihany hoe tamin'ny fotoana ohatran'inona moa nampisy an'ireny trondro maty lazaina fa tamin'ny QMM nahafaty azy 2022 zany eritaona mialohany anaovana ny renégociation zany hoe moyen de pression izy io satria andrakitiny androany tsy nisy namoaka ny résultat an'io zavatra io ary lay olona DG-niany DA tam'izay saika hamoaka an'io ary nivoaroaka an'ilay ministre ny rano fatatsika tsara hoe iza lay ministre ny rano tam'izay tsy resako eto ny anarany misy io rapport io zay ataontsika hoe midédouaner ny QMM zay ny antony tsy namoana anazy tam'izay aleo pitsiriny eto ny marina ao anatin'io zavatra io. Ho an'izay mahafantatra ny Fort Dauphin dia ohatran'izao. Fort Dauphin talohany nisy ny orinasa QMM dia ataontsika hoe ponina teo amin'ny 5,4 alina na 3 alina teo ny ponina tao Fort Dauphin. Androany izy efa manakaiky ny 7 alina na 8 alina. Mahakasika ny rano, ny conduite d'eau ao Fort Dauphin dia en plan conduite de fonte. Rehefa nefa nandeha ny projet QMM zany dia nahazo volontsika nindrambola tamin'ny Banque mondiale tamin'ny projet PIC anoloanan'ireo conduite de fond reo dia tamin'izay tsy satria nidrikina ny olona hoe mandalo any ambanin'ny tranonay io dia tsy afaka rodana ny tranonay dia najanona teo ilay fanoloana n'ilay conduite amin'ny plan. Dia androany satria ny rano zay neritreretina fa avelona zany mety mitondra aretina satria ireo rano ireo mandalo amin'ny conduite ireo zany eritreretina fa misy an'ilay plan ka sy azo eritreretina fotsiny hoe ny QMM irery ihany no manao an'io zavatra io fa mba ahafahan'ny QMM milaza fa tsy avy any aminy le izy alao aloha amboarina ny conduite de fonte rehetrarehetra ao Fort Dauphin soloina dia ho hita eo raha mbola misy plan ao anatiny fa raha mbola misy plan dia mety zavatra hafa indray zany le izy fa raha androany zany tsika no ilaza fa QMM ihany no mahatonga ny plan ao amin'io rano io dia tsy marina satria ny réseau de distribution ny resaka rano zany ao efa simba. Ohatran'izay moa tsy teneniko tsony le trobatrobaka misy an'ireny matière fécale sy ny ohatran'izay zay mampitonga ny aretina fatatsika tsara n'le hoe Escherichia coli. Fatatsika tsara nge ao amin'ny usine d'eau miainga avy eo alany rano eny Fort Dauphin madio ny rano fa rehefa any anatin'ny quartier anao manao an'le prélèvement tsisy chlore tsony anatin'ny rano satria ino ny antony niasa zany le chlore namono an'ireo bakteria resako teo ka tsara tsy voatery minina rery ny manao an'izay fa iarana mijery raha zany misy milaza hoe manana 4 millions de dollars satria zay le vola RSE ho an'ny faritranao sy ny avy amin'ny QMM afaka mametraka ne labo mahakasika ny rano tsotsotra ao Fort Dauphin na ny université ao Fort Dauphin rehetrarehetra fa zay mo fanentanana ataoko zay ho an'izao ao anatin'ny COS. Externalisation marina zavatra misy izy io politika fampiasan'ny orinasa vaventy zay mampihena ny dépenseny ao anatin'izay. Ny fifanarahana dia amin'ny fanjakana sy ny QMM fa matetika tsy amin'ny fanjakana sy ny contractant dia ahoana ny ahafahana manao an'izay satria karazana tsy voafehin'ilay fifanarahana niaraka amin'ny orinasa lehibe zay nifanaraka amin'ny fanjakana le izy zay nametraka hoe tokony zao isanjato ny isan'ny mpiasa tokony malagasy ohatrohatran'izao ny ataoko hoe fandraisana tanana ny mpiasa amin'ny resaka CNAPS sy ny retraite ka izay moa fanentanana no ataonay amin'ny orinasa ohatra ny QMM zay tokony fampiresaka amin'ireny contractant ireny mba anatsara ny ambainday ny faripiainan'ny mpiasa.
comité de gestion des plaintes ataoko hoe nisy izy io tany aloha arrêté régional raha fahafantarako azy ny minina nefa resaka national ny resahana fa zay tsy misakana anireo zavatra ireo ny QMM raha teo koa moa zatra miresaka amin'ny fanjakana satria nisy ny omnisy moa tao taloha ny actionnaire niaraka tao zao moa androany ny actionnaire ao anatin'ny QMM dia ny soloana ny fonds souverain malagasy nakisaka tao ny omnisy dia lasa ny fonds souverain malagasy no mireprésente tsy androany zany fanapa-kevitra zany efa tany amin'ny taona 2024 tamin'ny taona 2024 no nandraisana zay fanapa-kevitra zay nisorona ny omnisy dia ny fonds souverain no zay mahatonga ny hoe lay dividende de 13 millions de dollars nyresahanao teo nakany amin'ny fonds souverain satria ny fonds souverain zany no lasa izy no mitazona an'ilay actionnariat avy amin'ny fanjakana tiako ambara azo resahana foana afaka mifampiresaka ny orinasareo ty tao zay sorako am'le resaka ohatra zao le resaka REC teo ny fampiaino dia samby nametraka hoe alao hijanona ny effort dauphin fa napahakevitra dia fa zava-dehibe zay ary zay mety afaka resahantsika ho an'izay projet hafa manaraka hoe ty fanjakana ty nge tena mametraka an'ilay atao hoe décentralisation hoe tsy voatery hiakatra ty Antananarivo ty ny fanapahakevitra mahakasika ny any amin'ny faritra farany misy mandika teny zany mahay miteny gasy io fatany tsara zany zavatra resahako zany farany ataoko hoe ny fanentanana mahakasika ny renakibony tany sy ny tontolo iainana manodidina dia aza mieritreritsika fa tiatsika daholo n'izao rehetrarehetra zao misy amin'ireny mpisehatra reny dia entreprise concurrente any andafy no mamatsy vola azy ataovy zay anoerana an'io ataovy amin'ny fomba rehetra misy zany aza mieritreritsika hoe tsy misy zany misy zany ka eritrereto ny tombontsom-pirenena no jerena ao anatin'le izy fa azo tsaraina ny zavatra eto anatiny ny hoe ny fanjakana miretsikombakomba amin'ny mpitrandraka amin'ny lafiny ray ny fanjakana dia miresaka amin'ny lafikery rehetrarehetra na io ny mieritreritra ny anao investissement eto na io solom-bavam-bahoaka na io ny vahoaka ny fotony ny zavatra manahirana ny vahoaka dia matetika absent zay ny teneny zareo ny fanjakana zany hoe tsy mahavita ny asa tokony no atao ny fanjakana amin'le hoe mamboatra sekoly mampiditra rano fisotro madio mamboatra hôpitaly dia eritreretiny fa ilay orinasa lehibe eo akaikiny eo iny no isolo an'izay ataontsika hoe zavatra tokony ho ataon'ny fanjakana zay dia iny foana no horesahana ka tsy vitan'izay tsy fampiresahana zany zavatra rehetrarehetra zany fa za mino fa ny fitantanana ny tena zava-dehibe ary mila koa ny vahoaka mahafantatra hoe ty entreprise ty na ty orinasa anankiray zay miasa eto aminay ty dia manome image tsara ho an'le faritra misy azy amin'ny lafiny maro fa saingy kosa ny ataontsika hoe tsy fitovian'ny lenta na ny standard amin'ny resaka fiainana dia mampisy an'izay ataontsika hoe fiahiahina zay sy ny lonilony indraindray eny amin'ny ataontsika hoe fiarahamonina indraindray mety mahita an'ireny olona manakatona bara reny dia hoe izany manakatona bara le mpiasan'le société atsy dia reny koa zany anisan'ny zavatra anankiray zavatra anecdote kely moa zany zay fa tiako hoe lesana hoe ny mpiasan'ny minina tompoko dia tsy misotro toka alohan'izy andeha hiasa any amin'ny minina satria efa mandeha ny fotoanantsika andray ny fanontanian'ny mpanatrika tsika afaka mamaly avokoa ianareo mpandray anjara ao anatin'izay alefatsika tsy telotelo ny fanontaniana mba fihezitsika ao anatin'ny ray minitra tompoko ny fanontaniana azafady indrindra madamato tena itsika mamaly ihany koa raha mba ezahantsika fihezina satria efa somary mandeha kely ny fotoanantsika lalan'irina
consultant en géosciences et environnement miara-miasa amin'ny OSCIE. Fantanina anankiroa, ny voalohany resaka lalàna, natsidiky ny ranto teo le izy fa efa tonga ny ministra dia ho averiko. Fanavaozana zany na hoe rénovation tamin'ny 2001 natao ny LGIM dia navaozana tamin'ny 2005 hatramintsika amin'ny teny izao any Ambatovy ihany no feheziny LGIM. Fantanina maninona ny mbola hoe hotazonina ny LGIM fa maninona ny tsy atsofoka ao anaty kody le izy ary maninona ny kasaina hosoloana LGPEM. Ina ny antony hitazonana lalàna roa fa ny telo ny ara ny convention d'établissement amin'ny secteur mine eto Madagasikara. Fantanina faharoa resaka mangarahara tsy voaresaka teto le izy raha ny fahalalako azy manao rapport de réconciliation Madagasikara. Ao anatin'ny rapport de réconciliation misy foana ny écart. Resaka vola io écart io. Hoe ny fanjakana ny milaza betsaka na ny société no nandatsaka na betsaka tsy fantatro. Fantanina inona ny tohiny nomena ny reny écart constaté ireny. Nisy ve ny enquête, nisy ve ny sanction na correction na modification. Raha nisy zany tsy rena i vahoaka, nahoana ny tsy ampahafantarina ny vahoaka. Raha mbola tsy nisy zany, inona ny fepetra efa napetraka mba ahafahana manaraka satria amaly anareo hoe le gouvernance bancale teo aloha. Oui, fa ho an'izao inona le fepetra napetraka misaotra tompoko. Mankasitraka fantanina roa zay napetran'izay enotsika indray fantanina manaraka ary. Miobana tanteraka amin'ny fanarahana sy fanampiana ary fanohanana ny mpitrandraka madinika malagasy. Fanavaozana ny resantsika. Fanavaozana ny dikan'izay zany misy zavatra tsy nety tokony ho amboarina. Fanavaozana ny resahana dia ho fampandrosoana ary fampandrosoana ny maro anisa. 19 taona zao tsika anaty iray volana amin'ny sisa no nahazo ny fahaleovan-tena. Hatramin'izao nefa ny raha ny zafady raha ny atotan'isan'ny banky iraisam-pirenena ny jerena dia mbola 580 isan-jato hatramin'ny 20 isan-jato no malagasy miaina ambanin'ny 2,2 $, isan'andro zany isan'olona. Faharoa an'izay hita fa na dia mahandra raha malagasy maro anisa vahoaka zany dia mitombo ny elanelany ny olona mpanambola na milliardaire zany na millionnaire zany raha oharina amin'ny fahantrana misy eto Madagasikara. Dia ny fanontaniana zany dia hoe aiza zany ilay constat moa zany, aiza ilay fampandrosoana resahana hatramin'izay. Raha ny fijerinay azy dia misy vahaolana toy izao izay hipaka amin'ny fanontaniana rehefa avy eo. Voalohany aloha amin'ny toe-tsain'ny mpitantana. Misy ao anatin'ny code minier zany milaza hoe ny harena kibon'ny tany dia fananam-panjakana. Zay efa ny teny hatramin'izay amam-polo taona. Fa fananam-pirenena io fa tsy fananam-panjakana. Faharoa zany ilaina ny harena kibon'ny tany ny fitrandrahana lehibe araka ny voalaza teo. Fa raha jerena dia le toeran'le malagasy eo anatin'le fitrandrahana dia tena marefo dia marefo. Efa voalazan'ny ministra teo moa zany hoe ny budget ministériel dia ambany dia manahirana ny fanaramaso sy ny karazany. Misaotra aloha zany ny ministera hatramin'izao momba ny zezaka nataony. Ny fikambanana taritinay ny SPMM zany dia manana teny filafatra toy izao: tsy misy firenena matanjaka
raha tsy matanjaka aloha ny mpandrara tera-tany eo aminy. Azo jerevantsika zany rahan'izao tontolo zao. Ny zavatra tsikaritra zany ary ny edinatra amin'izay efa mampolo taona maro dia voalohany ny fanohana ny fitondrana ny fanjakana ny tera-tany malagasy mitrandraka ny any an'Ankibon'ny tany. Efa voalaza ny namana Jackie teo. Somary fehezana kely. Ya, d'accord. Ka ny zavatra tiana atokana zany dia zao. Voalohany resaka vola daholo no bazin'ilay izy. Izahay tsy manana accès amina tsy éligible à crédit bancaire sy ny sisa, varotra falanana vao afaka manao minina, dia tokony zany misy ezaka atao manokana fanenjehana an'ireo mpanao trafika satria amin'izao fotoana izao volamena dia tonga hatramin'ny 5 taona, 20 hatramin'ny 20 taona isa-taona ny volamena mivoaka, zany hoe raha ny vidin'ny volamena amin'isem-pirenena amin'izao fotoana izao dia valy amin'ny 2 milliards 3 milliards de dollars ny isa-taona. Dia sady ahafahana manampy ny budgetn'ny ministera no ahafahana manohana ny malagasy. Ilaina ny fampandrosoana, ilaina ny industrie. Fa ny industrie zay resahan'ny namana landy teo tsy maintsy misy base, zany hoe ireo le malagasy tokony hotohanana. Ka ny fanontanianay zany satria ireo no hoavin'ny toe-karena malagasy eo aoriana. Fanontanianay dia hoe inona no azo atao mba ahafahana mampandroso ny manohana amin'ny mpitrandraka malagasy tera-tany. Dia ao anatin'izay efa misy an'le hoe fanatsarana ny matériel, tsy ho angady sy lapelina tsony fa mba misy matériel araka ny tenin'ny ministra io zay ahafahana mitrandraka atao malagasy mitrandraka. Dia miandra io zavatra io zay tompoko. Makasitraka indrindra tompoko. Somary fehezana tompoko rehefa mba mandray fitenena ho an'ny manatraka zay apetraka ny fanontaniana. Iazana mba le fanontaniana no apetraka dia amin'izay mba tafiditra ao anatin'izay 2 minitra izay. Ya, saotra indrindra tompoko. Rindra Rabeamiafara, présidente ny association des ingénieurs teniny teo Madagasikara, dia mpampianatra mpikaroka eny amin'ny anjerimanontolo. Miteny ahy zany fanafoezana an'ilay izy tsy question kamba ny anahy fa sosikevitra satria ny debatsika atao anatin'ny fanavaozana dia sosikevitra hoe voalohany indrindra misaotra be tabe aloha amin'ny ezaka be tabe, efa betsaka ny ezaka na ny famoahana lalàna na ny zavatra be tabe dia isaorana indrindra amin'izay ezaka indrindrandrindra ny ao ministera dia isaorana be tabe. Dia araka ny debat teo koa nefa ny misolotena zany amin'ny mianatra ny aren'Ankibon'ny tany na ny minina io na ny géologue na ny pétrolier dia rehefa teotsika nana problème tsy nisokatra ny permis ohatr'izany, hisokatra izy amin'ny herinandro. Dia avy eo amin'izay tsika olana anankiray koa ny donnétsika rehetrarehetra nga miarahantsika mahalala izy tsika misehatra rehetrarehetra somary sahirana amin'ny resaka données géologique sy ohatr'izany. Dia ny fangatahanay zany ao anatin'ny fanavaozana anomezana sehatra ny mianatra mba ahafahana ahoana re zany mijerindre mandeha ny zavatra efa donnénisy zany dia mikaroka zay ngambany. Saotra tompoko. Makasitraka tompoko. Hitra amin'ny famalinan'ny fanontaniana sika Andriamatoa Minisitra sy ireto mpandray anjara. Ie, maninona no tsy nampidirana anatin'ny code minier fa mbola manao lalàna vaovao mahakasika ny LGIM. Ny LGIM moa tsara fantatra antsika fa resaka garantie na stabilité fiscale sy douanière no nilalana azy. Zany hoe ny projet minier nge fantatra fa araka tenen'ny namana landy teo ny atongavana eo amin'ny production mety efa any amin'ny 20 taona. Nanomboka tany amin'ny eritreretintsika hoe QMM mbola katita kely zay tsy fantatro 85 na 86 tao à Fort-Dauphin nahitan'ireo sambo reo tonga teo nitondra fitaovana. 2006 nanomboka nanao phase de construction ny QMM, 2009 izy zay vao nanondrana. Hitantsika amin'izany ela be. Ka anatin'izay fotoana zay tsy maintsy misy mitaky an'izay reny mpandrara reny. Ny contexte tsy mitovy. Na io contexte nanaovana ny code minier tamin'ny 2023 zay efa nanomboka tany amin'ny 2021 na tany amin'ny 2015 akory ara nanomboan'ny asa mahakasika ny code minier io tsy mitovy amin'izao. Satria inona ny antony? Taloha
misy maheno atompona andraikitra sy ataontsika hoe pahay hary indraindray miresaka an'le hoe contre an'le hoe intervention ny état ao anatin'ny mine taloha isan'le atao hoe consensus de Washington désengagement de l'état amin'ny secteur productif zay natonga atsika faible androany io lasa daholo ny zavatra rehetrarehetra important tsy manana amin'ny fanjakana de nanomboka tamin'ny siny G20 tamin'ny 2010 de nanomboka niova io fomba fisainana io nisan'le hoe consensus de Séoul zany hoe ny zavatra rehetrarehetra misy ataontsika hoe stratégique afaka miverina ny fanjakana ka androany raha misy miteny amintsika eny amin'ny anjery manontolona ohatran'izany hoe ny fanjakana zany tsy afaka miditra amin'ny secteur stratégique laviko marindrano zany afaka miditra amin'ny fanjakana manomboka amin'izao satria efa zay le lalatsaina ao anatiny ka matoky tiana ny lalàna zany misy zavatra tokony ho amboarinao azahoantsika tombony bebe kokoa ny malagasy aloha tadidio zay malagasy aloha makasika ny rapport de réconciliation IITI misy conclusion angambany amin'ireny ataon'ireny consultant reny zay milaza fa ohatsika hoe insignifiant lay écart na lehibe ny écart hatreto aloha fahafantarako anazy insignifiant lay écart fa na anaty zany raha misy ny zavatra tokony arahana maso ny ataontsika hoe amin'ireny poste budgétaire public reny misy ny atao hoe DEBIFA brigade io any amin'ny trésor manara-maso hoe aiza daholo ny vola miditra sy mivoaka misy ny cour des comptes zay namoaka ny tatotrany misy ataona ny cour des comptes de miresaka minina foana ary zay zavatra isaorako ny cour des comptes zay satria tena hoe tsy miambahamba zareo angamba noho ny directeur ny police de mine anay talohany ingay président ny cour des comptes angamba mahatonga anazy somary manao miresaka an'io mine io foana izy fa miresaka minina foana ny cour des comptes fahatelo moa zany misy ny inspection d'état zay ataontsika hoe raha misy nireny vola reny tsy tafiditra na ao anatin'izay tsy mitovy ny fanambarana de afaka miagira fandraisana teo misaotra ny président Rabary mahakasika ny fanatsarana ny fitrandrana madinika zay hoe tsy ataontsika référence ny zavatra niseho teo aloha satria sarotra ny ainana an'le izy na io resaka zone d'encadrement io nge karazana bricolage natao mba tsy hahafaty an'le sehatra satria tsy afaka namoaka permis vaovao tsika tsy afaka nanao renouvellement na permis tsika de tsy maintsy napetraka reny zavatra reny nanao bricolage tsika ka rehefa iverina isokatra le fahana mangataka permis vaovao de irinay mba tsy ho zone d'encadrement tsony no angatanareo aminay fa mba ny permis amin'izay satria afaka mifamey kokoa tsika any amin'ny permis misy ny resaka environnement any sy ny karazany any fa raha ato amin'ny zone d'encadrement manahirana be ny mieritreritra an'izay makasika ny ndresahany madamo Rindra présidentiny Aimima teo voaray tompoko ny afatra amin'ny fampidirana bebe kokoa ny manampahaizana gasy ny tanora zay koa ny antony nanokafana ny fahafahana misitraka ny fahazahon-dalana mba atonga an'ireo tanorantsika reo ahita asa zay zao mpampianatra amin'ny université fa kamo zako nampianatra satria ino ny antony isaky ny mampianatra de zay hoe aiza ramose ny poste meu poste za de lasa tsy hoe kamo moa zany amin'ny lafin-javatra anankiray fa hoe reto zaza reto hofanina ho atao inona moa ao anatin'izay androany lasa ministra de zay no ataontsika hoe Vandoindrara anisany de hoe mba hampisy ny anisany famoronana asa ho an'ny tanora na io aty amin'ny sehatry ny fikarohana na io amin'ny fitrandrana na io amin'ny famadiana an'le izy satria manana talenta ny gasy amin'ny famadiana an'ireny ataontsika manao lapidererie na sy ny karazan'ireny mahay an'izany ny tanorantsika fa de zay ngamba misaotra antsika rehetrarehetra amin'izay fanontaniana zay de meko ny namana hafa ny anohy ny famandrinana azy nisy fanontaniana ihany teo inona no azo atao amin'ny fampandrosoana ireo mpitrandraka anatiny mitodika eto amin'ny syndicat ahoana ny mety hoe sosikevitra na fahitanareo an'izay ny fampandrosoana mety heverina aloha mety ho azo atao satria araka ilay voalazako teo aloha moa zany dia ohatrany hoe tsy dia tena takona atao ambadiky ny ireo sehatra lehibe ireo zany ny sehatra majinika na fametrahana code minière dia azo heverina hoe somary sahirana ihany zahay tao anatiny satria
tsy dia tena afaka mivalapatra loatra na mihevitra nametraka ny hevitra fa rehefa tonga ny fanapahana moa dia maro tao amin'ireo zavatra nangatahana sy ny dinihana ny tsy voasoratra tany anatiny teo araka le exemple efa nomeko maromaro reny dia voatery lasa ohatran'ny hoe handicapé kely zany le fahafahanay miasa ny code minier mivoaka ny texte mivoaka fa le fomba entinay miasa no lasa sahirana satria ilay texte mivoaka tsy mifanaraka amin'le asatra sehatra asa misy anay iny zany no mba tianay kely raha misy azo atao andriamatoa minisitra mba hoe asiana fandiniana kely marina fa manova lalàna tsy mora tsy maintsy manao fangatahana manokana sika fa raha misy ny disposition azo raisana amin'izay mety hoe zavatra mety afaka andraisan'ny ministera fanapaha-kevitra mba ahafahan'ireo mpitrandraka majinika sy izay sehatra asa rehetra ao aorianan'io zany satria ny syndika moa araka ny lesahana teo dia nezahana ho manomboka any amin'ny chaîne de valeur any aloha indrindra any amin'ny exploitation jusqu'any amin'ny exportation ary tena manam-pahasaranana maro be mihitsy izahay ao anatin'io sehatra io amin'ny fanatanterahana satria raha antsika malala fa matoa ianao mitrandraka dia tsy maintsy ho tonga any amin'ilay farany any amin'ilay fivarotana raha antsika malala fa isika malagasy aloha tsy dia tena mbola tena hoe client ataokan'izay nga mila zany client an'le resaka pierre industriel sy ny resaka zay mifanaraka amin'io sehatra asy io fa tsy maintsy ahondrana amin'ny akapobeany izay zavatra nefany tena misy olana ngezabe eo aminay fa raha ny detay moa no resahana zany dia sarotra be fa ny fahafahan'ny ministera mba midinika ao anatin'izay lafin'izay zany mba tena angatany sotra tompoko série la question olona mbola vonona metraka fanontaniana ve tompoko sa zay ihany aloha mbola misy zany okary fa amalikely sy amalikely ny monsieur Rabary any satria nangataka toa izy teo ny resaka hoe accès au crédit ho an'ny malagasy fa misy fanankiray faharoa le hoe ady amin'ny kolikoly izay atao amin'ny firaisamonim-pirenena moa efa nanangana vondrona anankiray indray amin'le ady amin'ny tsy maty manoto dia indrindrindrindra manara-maso zay moa ny tena olana amintsika indray be da be le hita voasambotra any amin'ny gazety fa tsy tika hatrany amin'ny farany le fitsarana n'ireny olona ireny dia zay zany no arahanay maso mihitsy hiezaka anao an'izay hatramin'ny farany zay eny ary fanontaniana telo farany zany mba atao fohifohy tompoko fa manana fandaharana manoka ny andriamatoa minisitra rehefa avy eo dia alao izy eo tsika amin'ny resaka an'le fanontaniana fifandeha izy tompoko cadre lanjam-piatahina avy ao amin'ny GEOD géologie appliquée au développement et à l'environnement ny fanontaniana petrako mikasika an'ireo resaka nataony monsieur ministre teo satria hiditra anatina transformation tsika de valorisation teto Madagasikara tao amin'ny université nisy an'ny sadidiko ohatrany hoe institut de géologie de Madagascar sa resaka lapiderie dia niferinakatina le izy dia sao dia mba tokony fotoana andinihana izay zavatra izay koa amin'izao sora tompoko fanontaniana manaraka raha koa raha manana enoka avy ao amin'ny GEOD ihany koa za géologie appliquée dia fanontaniako hoe nresaka ny andriamatoa minisitra teo hoe amin'le fitrandrahana zany misy karazana option le izy hoe misy natokana ho an'ireo mpitrandraka majinika dia misy natokana ho an'ireo mpitrandraka vaventy le amin'le données zany hoe raha misy kosa ohatra hoe tena rambony ohatra resaka volamena zany no resahako dia misy toerana natokana ho an'ireo entreprise tokony hitrandraka anazy dia misy toerana tokony hatokana ho an'ireo mpitrandraka majinika dia amin'izay lafin'izay le fanontaniako zany ao anatin'le izy hoe ahoana zany fomba ahitana le données hoe mba ahafahany manana option zany misafidy hoe tokony andeha ho ato zay na tokony andeha ho ato zay tokony hoe zay le fanontaniako Sotra petsaka nanome fitenenana mikasika an'le ekara teo ihany angambany efa misy teboka moa iny efa nolazainy monsieur le ministre teo fanampin-kely fotsiny le tamin'ny troisième évaluation antsika zany tamin'ny troisième validation tamin'ny juillet 2023 dia anisany nandatsaka ny score Madagascar ny ao amin'ny antsointsika hoe resaka fiabilité les données
dia zay zany a anisan'ny fomba anankiray hijerevana ihany koa na hoe hoentina anatsarana le resaka ekara satria le ekara zany no tena marina afaka anazavana azy koa ny resaka hoe fahatsaran'le données dia anisan'ny recommandation napetraka moa zany ary efa tanteraka nanomboka tamin'ny aogositra tamin'ny taona lasa ny fametrarana le plateforme de télédéclaration zany hoe sehatra anankiray io ahafahan'le société misy ny olona manao an'le saisie an'le données dia misy ny tompona andraikitra manao vérification an'le données teboka anankiray efa napetraka ny norme foana ny raha avy any amin'ny ireo société izy dia données certifié ny commissaire au compte na hoe données audité zany no ampidirinao dia raha avy aty amin'ny fanjakana indray izy dia données certifié ny cour des comptes reny zany fomba atao mba hifiabilisena an'le données dia ny rapport ny cour des comptes amin'le données reny moa zany dia miverina amin'ny teny monsieur le ministre hoe amin'ny akapobeany zany sy 10 isan-jato hoe mety tsara le données ampiasana fa ny zavatra ho ataonay ngamany anao karazana contextualisation kely dia ho avoaka hoe rehefa taloha mbola tsisy an'le plateforme de télédéclaration dia ohatrana ahoana le ekara dia rehefa nanomboka nampiasa le plateforme satria amin'ny fanaovana le rapport amin'izao zany tsika mampiasa tanteraka le plateforme dia hoe inona zany ny impact an'izay fa tokony hatsara zany amin'le resaka ekara raha ohatra ka raha norme mihitsy nefa nametraka an'le izy dia efa nanaraka an'izay tsika eto Madagasikara sora tompoko malan'le fanontaniana zany tsika zao politika mpanjakana moa le resaka hoe valorisation sy le transformation nresana teo ary iriny moa dia tantara anankiray nampalahelo ny nanafoanana ny IGM satria vola mpanjakana nitrosan'ny malagasy vola tamin'ny banque mondiale ange nananganana an'iny ary tena are-pirenena satria iny ihany no institut tokana aty Afrika sady miteny mampianatra miteny anglisy no miteny frantsay ary miteny malagasy taty Afrika kanefa sahatsika zao no nanafoana anazy zao moa tao taloha sady président du conseil d'administration tao ako no DG par intérim talohany nanafoanana anazy sy fantatro na resaka politika ve no nanafoanana an'le izy anjaran'ny olona no miresaka mety hoe mamaly an'izay fa ao anatintsika mieritreritra ny ametraka zavatra mitovitovy amin'izay mety IGM ve ny anarany inona ny anarany eo tsika mahita izy ny fitenin'ny tanora ho an'ny rahalahy Enoka amin'ny GEOD ihany mikasika an'le hoe teneur ny jugement sy ny karazany marina zany satria zao raha manao zany tsika ohatra hoe sy kaninina n'le toerana hitatsika zany le distribution an'le jugement ohatra hoe en surface ve samy midina lalina hatrany amin'ny 20 mètres 30 mètres voire 50 na 100 mètres zany ingeny 100 mètres tsy ho vitan'ny fitrandrana tsotra kanefa ianao omenao an'le olona zay ataontsika hoe 5 mètres 10 mètres 20 mètres fotsiny fahafahany dia tavela ao ambany eo zany le tena otrika reny zavatra ohatran'izay nge ilana an'le hoe mila fantatra amialola izy dia fa mba canaliser ny fanjakana zany hoe ty jugement ty tokony PRE ty sa zone d'encadrement ty sa mécanisé ao anatin'izay fa saingy zao misy koa jugement tsy rentable le izy raha trandrana machine satria machine zany mampiasa pelle mécanique mampiasa carburant sy ny karazany kanefa le izy mety zavatra vitsivitsy kely no azo ao dia tsy rentable dia trongitrongisi'ny olona fotsiny fa aleo le izy mba omenan'le mpitrandraka antonontonona tsy dia tiako moa le miteny hoe madinika ao anatin'izay zay le professionnalisation an'le secteur tsy au pif mialatsiny ny fitenenana ny fanomezana permis fa mba fantatra hoe ity zone ty dia tokony ho fitrandrana ohatran'izao no atao ao ny vahoaka malagasy araka ny tenenana anatin'izay zavatra zay dia tena hoe tsinjovina manokana fa tsy hoe zay matanjaka ihany ao anatiny ary fantatsika tsara amin'izao fotoan'izao fa raha ianao manana permis ka tsy nanaovanao recherche le permis mandratra ny fotoana vitsivitsy maromaro dia azon'ny fanjakana atao ny mamerina n'iny zavatra iny amin'ny fitondram-panjakana ohatran'izay koa ny zone d'encadrement fantatsika tsara ny zone d'encadrement modina laina fotsiny fa ampidirana engin ny ao anatiny reny dia tsy mandefitra zay tompoko tsy maintsy miverina amin'ny fanjakana ny zone d'encadrement tsy nanaja zay fifanarahana dia hoe zone d'encadrement anampiana ny vahoaka tsotra kanefa le zavatra kay amidiny zala amin'ny ny olona manana engin sy ny karazany
fa zay moa misy idirany am'le hoe tsy fahampiny ny oetimanana fa na dia zany tsy hitaraitana mepakitsika amin'izay ataontsika hoe fanaovana suivi zay sy ny inspection zay ampiasaitsika ny teknôlôjia vaovao ohatra hoe drone na ny ohatra n'izany ny drone nge misy efa mandeha hatrany amin'ny 100 kilomètre aller retour sy ny karazany rehefa tsy tafavoaka ny olombelona mety azoazosika ampiasaina ny teknôlôjia tsy voatery voaresaka eto daholo moa zavatra efa ataon'ny ministère tsy maintsy mbola isy ny fandarana manokana ho atao fa eto dia misaotra anareo zay nanasa ny tafatafa tamin'reto rahalahy praidonakafo amin'ny mpisehatra ny arenakibony tany reto miandrandra zavatra amin'ity sehatra ity ny firenena malagasy ka ao anatin'izay zavatra zay arindratsika le izy ataotsika mba hoe miavaka amin'ny teon'le taloha ny fomba fitantanantsika an'le izy zay manomboka aty aminay zay ataotsika hoe mety hoe voavonana iadiany lohany ao anatin'izay mba homendrimendrika kokoa ny atentinareo zahay mba homendrimendrika kokoa ny fomba fitantananay an'le secteur zay ny tena zava-dehibe mba hampiverina an'izay ataotsika hoe fampitokisana zay dia ny fampitokisana fahatelo misy an'ilay hoe plan RSE nresahana teo satria iny ny fanavaozana netitsika réforme zany hoe manomboka amin'izao misy an'ilay hoe fonds minier tsy mahazo permis d'exploitation raha tsy mandray anjara amin'ilay fonds minier iny le 300 n'le investissement initial fa koatran'izay manao koa ny lasa obligatoire aty amin'inona ny RSE fa tsy démarche volontaire mihoatra ny taloha ka ao anatin'izay misy vola zany isa-taona atokana anaovana nio RSE io zay faritra ny commune misy ny aza fitrandrahana no manao anataontsika hoe fifanarahana amin'ilay orinasa atoato zao dia efa isy convention ho sy niavina zay mila hafainganina kokoa zay koa anetanako atsika zay efa misehatra ao anatin'le secteur minier indrindra mahakasika ny resaka rano satria ny besoin ataontsika hoe vital ny olona moa zany amin'ny resaka pyramide de Maslow iny dia ny resaka rano besoin physiologique zany ka tsy azo eritreretina hoe misy toeram-pitrandrahana minina anankiray zay ataontsika hoe manana izy rano agogo ampiasainy amin'ny procédé industriel manana izy rano ampiasain'ireo olona mpiasany ao aminy kanefa 500 mètres na 1 kilomètre ny toeram-pitrandrahana misy mponina tsy misitraka rano zany zavatra zany mahatonga an'le lonolony zay mety hiteraka ka iny zany tena ataotsika zany zay zavatra zay mba mahazo rano fisotro madio ara-pahasalamana koa ny mponina raha manao forage nareo amin'le toerana mba manao forage koa fa tsy le pompitanana fotsiny no ataonareo tompoko aleo atao mba atao mitovy mba atao mitovy le zavatra ho atao omenany vahoaka dia mety hiteny moatsika hoe ho atao anatin'le budget RSE zay ok tsy maninona ampitomboy ny budget RSE fa ny resaka rano zany dia tena hoe hitrikitrihan'ny fitondram-panjakana zay azadino re tompoko ny mba hisitrahan'ny olona ny rano fisotro madio tsy maninona ny olombelona raha laina koa ny biby fiompy sy ny fambolena rehefa tena misy ny hoetimanana ao anatin'izay zay ngamba ny hoetiko mamarana ny fandraisako ny fitenenana fa dia mamerina ny anareo mianada nandray anay teto tsy ampisalasalana ary mamelona ny fialantsiny amin'ny ny fahatarana fa raha tena azo natao ary nataontsika hoe mandramarain'ny andro mbola eto iantsika fa misy zavatra hafa koa mbola ataontsika hoe tsy maintsy atao fa dia mamerina ny fisaorana antsika rehetrarehetra sy tsika nanatrika atao anatin'ny efitrano sy ny zay ny aino nytokantrano any sy ny manaraka ny fahitalavitra fa dia misaotra indrindra tompoko ankasitrakanao ihany koa raha mbola manana fanamariana kely ny OMQFM raha mbola misy fanamariana kely fotsiny fanapiko an'le tenin'ny andriamato ministra teo ny teny tsinona nisy teny avany anosy teo manahirana ihany raha tsy amaly ny zavatra be anao talizy dia hoe heviny zay atsaitsika ny heviny ary ny akabeazan'ny tao anatin'le hevitra teo dia valin'ny monsieur ministre tsy nirala maly kory ary zay ny tena zava-dehibe hoe
tsapan'lay fitoram-panjakana ny zavatra nataony QMM, tsy hoe miraitsy kombakombako monsieur le ministre, fa aleonay mihitsy ary tsy zahay no miteny fa le olona matsapa ny zava-bita dia efa zava-dehibe zay satria anisan'ny fahatsapana amina resaka serasera sy ny zava-misy koa zay anankiray zay. Tsy voalazany teo fotsiny le resaka électricité, resaka le tombo be ozy izy. Iny angamba tsy ny QMM manao prix ny électricité fa asaina miresaka mijirama izy mifanjakana rehefa anina fa QMM koa tsy mivarotra électricité ny asa fa mitsandraka dia tsisy idiran'ny QMM prix an-jirama any Fort Dauphin. Zay fanamarinana tiako hoentana voalohany. Faharoa amin'ny ankapobeny amin'ny resaka fitsandrahana mihitsy velom-boly ihany ahako satria miverina tany amin'ny 2005 tsika hoe ny politika tokony napetraka dia mamea ny fanomezana ny lanja ny exploration, izany hoe eo amin'ilay fitadiavana an'ilay data na ilay atotam-baovao zay zavatra misy ao ambanin'ny tany eo, satria ianao tsy afaka mihitsy hiady hevitra amin'ny investisseur na hiady varotra raha tsy mahalala ny anananao aloha. Dia zava-dehibe mihitsy le fahalalana an'io fananana an'io atotan-kevitra io na atotana vaovao io ho an'ny minina. Ka za mino fa manao ezaka lavitrezaka angamba ny ao ministera anao amin'io zavatra satria iny ny tena hainy. Raha ohatra tsika andeha ana fampiroboroboana ny exploitation tsy maintsy mandalo mame anina ny exploration aloha, zay vao afaka mandeha ny amin'ny exploitation. Ka zay angamba ny fitenikely ankapobeny amin'ny fitsandrana zay tiako entana. Ny loha hevitra ary satria resaka foana ihany fa misy fempotoana ihany moa zany mila hajaintsika ao anatin'ilay izy. Dia mifarana eto aloha zany ny fandaharana sy ny resadresaka izay narahintsika niarahana tamin'ny sioka amin'ny ity androany ity. Isaorantsika ireo ny resadresaka tato anatin'ny fandaharana Andriamatoa ministra ny harena an-kibon'ny Andriamparany Karla mankasitraka anao nanaiky ny resadresaka. Teo ihany koa ny avaty amin'ny mpisehatra zany ao anatin'ny fitrandrahana Andriamatoa Rakotoson Landy avy amin'ny QMM. Teo ihany koa Andriamatoa Ramaherson Valérie avaty amin'ny firaisamonim-pirenena zany hoe avaty amin'ny Transparency Internationale Initiative Madagascar, ary Andriamatoa Randriamanga avy amin'ny syndicat national des acteurs de pierre industrielle de Madagascar. Tsy adino ny misaotra n'Andriamatoa Ndranto Razaka Manarina izay niresadresaka tato anaty fandaharana fa ihany koa nitondra ny fanontaniana sy ny tahirin-kevitra ny resadresaka niaraka tamin'ireto vahiny ireto. Mankasitraka anao.